eny ary alohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana dia reto misy vaovao a tsara ho fantatritsika. Afaka mangina amin'izay ve sika rehetra zafady? Ho antsika mipetraka aty ambany a, angatahana mba tsy ravana ilay fefy amin'ny W satria misy fandaminana ho an'ny fanompoavavahana rehefa avy eo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ahotra misaotra an'Andriamanitra isika mbola afaka indray a mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ity alahady voalohan'ny volana Desambra ity. Toy izao ara ny vaovao tsara ho fantatra ary amafisina amintsika tsiraray avy a ary anasana ihany koa antsika rehetra mba samy hitrotro ambavaka sy fanentana amin'ny fanatanterahana izany asa entson'ny Tompo antsika izany. Manomboka raha ampitso a ka hatramin'ny alahady heriny anio dia herinandrom-bokatry ny sampana sekola lahady. Herinandrom-bokatry ny sekola lahady manomboka raha ampitso. Ny anompoantsika azy dia ny fiarahana amin'ny AFF amin'ny 9:00 ka hatramin'ny 7:00. Amin'ny alarobia hiantsona antsika mpampianatra hisoratra anarana rehefa avy eo tokotanim-piangonana izay afaka hoeny tangaina isika hitondra izay PPN voangontsika anio. Isika izay nitondra an'ilay PPN zany a dia ao tokotany eo mbola misy tompon'andraikitra mandray izany. Ny fotoanantsika amin'ny fiangana makany tangaina io a amin'ny alarobia izao a 7 Desambra amin'ny 12 atoandro ny fotoanantsika eto amin'ny fiangonana ary miara-miainga eny isika amin'ny fanatanterahana izany fitsidihana ny toerana eny tangaina izay. Ny zoma faha 12 volana Desambra dia fotoam-bavaka amin'ny 9:09 ary tapitra io a eo amin'ny amin'ny 7 eo isika rehetra asaina sy antsona avokoa isika sampana sekola lahady atoko ny famonjena no mitarika ny fotoana amin'ny zoma ariva eo. Ho an'ny asabotsy, sabotsy faha 12 ny volana Desambra isika mpampianatra rehetra antsona hanomana ny valisoa ho an'ny mpianatra fandaminana izany valisoa izany ka amin'ny 2 ora sasany isika mpampianatra rehetra no tonga eto am-piangonana amin'ny famotoana andamina izany valisoa izany. Isika mpampianatra sokafo tsara ny sofintsika dia eno tsara ty zavatra teneniko ity. Hoentina amin'ny sabotsy io daholo ny faktura ny vidianana ny valisoa rehetra. Hoentina amin'ny asabotsy izao daholo ny faktura ny vidianana ny valisoa rehetra ary amafisina ihany koa fa isika mpampianatra no mividy ny valisoa ho an'ny mpianatra tsiraray avy. Isika mpampianatra no mividy ny valisoa ary hoentina amin'io asabotsy io a ao amin'ny akany ray mamonjy azafady a ny fanomanana ny valisoa ho an'ny mpianatra. Ny valisoa izay vidintsika moa zany dia efa mazava ho azy a efa vita fono, efa mifono arak'izay hitantsika mahamety izany. Dia apetrakitsika tsara ny anarana. Zay a ny amin'ny asabotsy. Ho an'ny alahady heriny anio a isika rehetra rehetra angatahana dia entanina dia ianareo mpianatra ianareo raka izy teneny dada sy neny amin'ny 7 ora ny fanompoavavahana atrehantsika, izany hoe ilay fanompoavavahana fidirana voalohany. Dia mba fiomanantsika ny toerana izarana ny loka isaky ny kilasy dia angatahana indrindra isika mba tonga amin'ny 9 ora sasany. Mbola maraina ihany zany a fa amin'ity manao ezaka kely isika amin'ny 9 ora sasany a dia andamina ny fipetrahantsika ny toerantsika isaky ny kilasy. Isa-taontsika manao an'io dia mila amin'ny 45 minutes eo. Amin'ny alahaditsika zany dia tsy manana afatra atsasakadiny 30 minutes dia angatahana indrindra mba tsy hampikorotana ny fanompoavavahana izay atao a dia mba tonga amin'ny 9 ora sasana isika rehetra. Dia angatahana indrindra isika mpampianatra. Ny mpianatra ataontsika tonga amin'ny 9 sasany a fa isika mpampianatra kosa mba tonga amin'ny 9 ora sy 9.
mangataka 10 minitra anareo mialohan'ny mpianatra isika mpampianatra rehetra. Amin'ny alahady heriny anio ihany a ny fanamiana ataontsika dia tahaka ny mahazatra mainty a na matroka ny ambany a ary fotsy a milopaka anaovantsika. Izay ry mpianatra isika mpampianatra ihany koa pataloha mainty na matroka ary lopaka ambony a fotsy. Izay a ny mahakasika ny herinandrom-bokatra ho antsika ary ny farany fa tsy ny kely indrindra efa nozaraina valopy isika. Le valopy nozaraina tamintsika teo dia asitsika vokatra ho angonina amin'ny heriny anio. Dia angatana le valopy a tsy ampirimy manetrano a tsy atao mijanona ao anaty baiboly a fa asiana fanomezana zay fotsika. Sosikevitra omeko antsika ary mpianatra mety misy mahavita ve andeha isika rehetra samy tsy hanao gote manomboka raha-pitso a dia angonina dia ataontsika ao anaty valopy alahady amin'ny alahady heriny anio. Mety zay, mety vitantsika ve zay? Mino aho fa vitantsika zay a rehefa angatantsika amin'ny tompo. Toy izao any fa vaovao fanampiny ihany koa iarahantsika mahalala fa nandray fanapa-kevitra ny komiteny sekoly alahady fa tsy misy a amin'ity taon'ity ihany ny fety krismasy a amin'ny 25 volana desambra. Kanefa na izany na tsy izany ary afaka mandray anjara isika mpampianatra rehetra. Tsy tenenina hoe tsy maintsy fa tokony handray anjara ny mpampianatra rehetra amin'ny fety izay ataon'ny sampana taiza tanora dia ny firaisan'ny sampana zafady firaisan'ny sampana amin'ny 24 desambra amin'ny 9 ka ho antsika mpampianatra rehetra isika mpianatra izay klasy fahafito miakatra angatana sy asaina ihany koa ianareo a eny isika mpianatra rehetrarehetra raha toka maniry andray anjara amin'izany fety krismasy 24 desambra izany a dia amin'ny alahady aorianany fanompovavahana isika aorianany fizarana loka dia manao famerenana. Zay raha kizy a ianareo izay mbola mitabataba any ambony mba angatahana nge mba angina zafady dia mipetraka tsara aloha fa mbola misy zavatra tsy maintsy teneniny reto. Eny amin'ny akany a no famerenana io fety krismasy io a amin'ny heriny anio a aorianany fanompovavahana. Satria ao anatin'ny fanany herinandro nybokatra ihany koa isika dia misy asa manandraikitra fijoroana vavolombelona iarahantsika amin'ny voamera asa vavolombelona amin'ny sabotsy 20 volana desambra. Isika ry ankizy ry mpianatra sekoly alahady a raha afaka mitondra kilalao isika amin'ny heriny anio mitondra omena valisoanareo amin'ny heriny anio a fa andeha isika hitondra kilalao amin'ny heriny anio avy any an-trano a mba homentsika ho an'ny ankizy ireo mpianatra soratra masina eto amin'ny tanàna fiangonana. Izay kilalao a hitanao fa mety a dia hoeto amezantsika fifaliana ho an'ireo mpianatra soratra masina eto anivon'ny tanànany fiangonana izay. Izay a no raharantsika fa mialohan'ny tena marana anazy a dia mangataka an'reto olona voatonona anaran'reto mba hitsangana. Ianareo rakizy izay afaka fanadinana CEPE angatahana mba hitsangana iarabanareo ny sampana sekoly alahady. Ny ankizy afaka CEPE, ny afaka BEPC, ny afaka baccalauréat ary reo mpianatra sekoly alahady izay noraisina mpandray tamin'ny alahady voalohany volana novambra lasa teo. Mitsangana ianareo rehetra izay voatonona teo. Afaka CEPE, afaka BEPC, afaka baccalauréat ianareo izay noraisina mpandray fanasan'ny tompo. Ianareo ato andrefanaty ve mba mangataka fahanginana azafady tompoko. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a lohan'ny fiangonana lohan'ny sampana sekoly alahady antoko ny famonjena noho ny fifaliantsika sampana manana anareo rakizy manana anareo tanora na andray fahasoavana noho ny nafahanareo fanadinana noho ny nandraisanareo ny fahasoavana manokana ka nanokanana anareo ho mpandray fanasan'ny tompo dia miarabanareo ny sampana sekoly alahady antoko ny famonjena amin'ny anaran'ny birao amin'ny anaran'ny mpampianatra izay mpianatra rehetra dia miarabanareo dia engana ianareo a mba ho lasa ambony ho irin'olona fa tsy aniry olona ary hanamafy ny finoana amin'ny asa vavolombelona izay ijoroanareo dia
afaka hiteny ny sampana sekola lahadiky ny famonjena manana anareo ka hiteny hoe mba ho tahaka ny zava-maniry maroroka ny zanakalahy ary ho tahaka ny vato veisoro voasoratra tsara toy ny fomba ny lampanandriana ny zanakaivavy salamo 112 144 andininy faharoambin'ny dia hitondra-bavaka anareo ny mpampianatra rehefa ao anatin'ny famaranana rehefa avy eo dia ho an'andriamanitra ireny ny voninahitra amen mahazo toerana ianareo. Zao ary tsika dia amarana ny fotoana hira fa 270 hira fa 270 ry Jesosy zokibe fity andininy voalohany no ataontsika eo mpitsanganana hiara hitsangantsika. Misaotranao zay Andriamanitra menao fotoana afaka nianatra ny teninao fanamasino meteza aminay mandrakariva dia tinay mbavaka aminao manokana ireo mpanompokelinao afaka CEPE afaka BPC ary afaka baka ary ireo mpanomponao izay niraisina mpandray fanasany tompo teo fe no fanamasinao izy ireo entiny miatrika amin'ny fiainana ho aviny dia arovy amin'ny ratsy rehetra izy ireo Andriamanitra ankehitriny hialy eto amin'ny tempolo masinao zahay ao kosa ireo mijanona tsy tahaka ny janonanay teto anie ny ivoahanay eto dia amin'ny anaranao Jesosy be fity no nakinanay hatrany ny vavakay ary ny vavakay dia mbola ampianay amin'ilay vavaka tsara izay efa nampianarinao manao hoe rainay zany an-danitra no masinany anaranao tongany ny fanjakanao taony sitraponao ety an-tany taky ny an-danitra meonay anio ny anana sazaonay ary mamelà ny elokay namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa minafahany amin'ny ratsy fa anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Petraky tsika dia manao vavaka mangina. Dia ho an'Andriamanitra ririarany voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary fanamasina amen.
miobio an Jehova amin'ny fifaliana fa maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Alahady 9 Desambra 2024, alahady faharoa manaraka ny advento ary alahady voalohany himpanjinantsika ny loha hevitra hoe manaiky an Jesosy mino, manaiky an Jesosy Mesia ny mino. Andro lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny ry havana satria dia ivony Jobily fankalazana ny 15 taona ny sampana asan'ny famonjena. Sampana velona niorina tamin'ny 17 Mey 770. Isaotra sy hideran'Andriamanitra isika noho izany fotoana izany. Iaraka hidera azy isika ka iaraka ho vakiantsika ny salamo 100. Salamo 100 vakiantsika ny andiny rehetra ary tohizantsika izany amin'ny salamo 110 ka ho vakiantsika ny andiny 7 sy 10. Salamo 100 tohizantsika amin'ny salamo 110 ka ny andiny 7 sy ny 10 no vakiantsika amin'izany. Iary hitsangantsika ry havana. Amin'ny anaran'ny Tompo. Miobio an Jehova ary tany rehetra. Manompo an Jehova amin'ny fifaliana. Mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika. Dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany fa tsara Jehova. Mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeno mandrakizay izy. Masina sy mahatahotra ny anarany, ny fahatahorana ny Jehova ny fiandoham-pamindrena. Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoa azy, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Pifalina masina faefatratra duniano ganatsiro kavetesiza santa vauva lelunana kaderani tumbuleibe fihirana si musika vua fatina ni fiderana sine ubizari dindatu atulurilai tumbupanasi
ary vavaka sika tompoko manainga izany hira-pifalian'izany tokoa zay ry tompo satria velonaina afaka manatrika izao jobily volamena fa 50 taona nijoroany sampana sy ny famonjena izao amin'ny fiderananao. Misaotra noho ity sampany ity ry tompo satria ianao tokoa nanome baiko hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Najoronao zany sampana sy ny famonjena izany mba natanterahany izany asa sy baikonao izany. Misaotra ry tompo satria afaka manohy izany asa izany izay asa izay napetraka ireo zoky sy ray aman-dreninay teo aloha. Mahavelona ny fiangonanao sy ny sampana velona eto amin'ny fitandremana koa dia isaoranay tokoa anao izany rehetra izany ry tompo. Misaotra satria ianao dia miahy anay tsirairay avy ao anatin'izany sampana izany. Misaotra ny reto mpikambana rehetra manoloany reto na ny manatry maso izany na ny any lavitra any izay miray fosy saina aminay. Misaotra ry tompo satria izahay izao no manohy sy manatanteraka izany adidy masina izany. Notahinao tsirairay avy izahay ka afaka mifammetanana amin'izao fotoana izao. Efa tena fiainana mihitsy tompo ny sampana sy ny famonjena ka mahasaro-piarana ny zavatra rehetra misy ao. Maro ny fahasoavana izay niraisinay ry tompo tao anatin'izany sampana izany. Ny fanabeazana, ny fibeazana, ny fianarana miara-monina, ny fandeferana ka dia misaotra anao izay ry tompo. Misaotra ry tompo satria eo am-bavanay mandrakariva ny fiderananao. Misaotra ry tompo. Amen. Afaka mipetraka isika. Tonga eo amin'ny fotoana ny ankizy tanora sika ry fiangonana Mahalala. Eo ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny soratra masina, andindan-tsoratra masina izay ho jerentsika sy ianarantsika tsenjery amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny ohabolana. Ohabolana 17 andininy 17 tapany A. Ohabolana 17 andininy 17 tapany A izay ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra. Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra. Amin'izao fiainana misy antsika izao ny fiarahamonina, ny any am-piangonana, any am-piasana, any am-pianarana, ny serasera rehetra eny dia misy ny atao hoe namana. Misy ny namana tena namana, misy ny namanamana ary misy ny atao hoe mody namana. Misy tantara anankiray ity izay ho zaraina amintsika. Nisy mpirahalahy namonomby anankiray, natony ny hena ary tena natsiro tokoa dia niteny ilay zokiny. Zandry mandehana mba hatsoy daholo ny namantsika rehetra eto tanàna sy ny mifanolobodindrindrina amintsika rehetra mba hihinana n'ity hena be ity mba hifaly araka amintsika. Dia lasa zandry nandeha. Ny antsoantso teo tanàna izy nanao hoe ore olona vonjeo zay fa mainy tranonay. Vao nareny sasany dia nirodrodina ka ny tranon'izy mirahalahy. Ny sasany kosa na eny ihany fa be marenina ka nipetraka somatsara tao an-tranony ary tsy nivoaka tao mihitsy. Gaga ilay zokiny. Zandry fa aiza daholo ilay namantsika mpiara-mifaly amintsika to olona tsy fantatro daholo inge reto tonga reto dia olona izandriny. Ka reo ny tena namana tsy manary amin'ny andro sarotra sady reo ny mamaly ny antsoka. Izay tonga tao an-trano kosa dia nivonina ny hamonjy ny ain'olona nefa hena matsiro be ny tratrany tao ka dia nihinana sy nakatoerana izy. Ay tena namana sarony fotsiny zandry ny tonga reny ry zandry. Manao havana raha misy patsa tsy tia antsika akory. Marina izany zoky.
amin'ny andro sarotra sy manahirana tokoa no ahitana ny tena namana. Inona ara ny afatra azo tsoahana amin'izany tantara izany? Voalohany tokony ho tia namana isika, tokony hifankatia. Izay no anisan'ny didy napetraka Jesosy amintsika. Raha misy namantsika mampalahelo dia ampiana izy. Raha misy kosa no mizara faliana dia tokony ho faly miaraka aminy koa isika. Faharoa, tsarovy mandrakariva fa Jesosy no tena sakaiza tsy mba mandao. Izy tsy mba manavaka ary azo antsoina amin'ny fotoana rehetra. Ka noho izany dia ataovy izay ahatonga anao ho sakaizan'i Jesosy, aza manaiky ho sakanan'ny hafa. Fahatelo, aza manao havana raha misy patsa, ohatra. Raha misy namana ny ampianarana ka mofo dipaina amin'izao fotsiny ny goteny, dia hiavina vonana sy tsy resahana mihitsy fa hodiana fanina. Fa raha ohatra kosa ka mofo dipaina misy jambon na mortadelle pure porc ny ao anatin'ny mofony, dia resahana be izy dia atao namana dia amin'izay mahazo. Izany ary mbola mandritry ny récréation fotsiny. Dia fahaefatra, ny sakaizan'ny sekoly alahady rehetra kosa dia mba ho tena sakaiza tokoa. Tia ny sekoly alahady antoky ny famonjena ary azo antsoina amin'ny andro rehetra. Izao ankehitriny izao ary dia hitsangana avokoa ny fianakaviam-be ny sekoly alahady. Ny mpianatra, mpampianatra, ray aman-dreny sy ny sakaiza. Iarahantsika mamerina ny andindan-tsoratra masina izay hita ao amin'ny ohabolana. Tsangana isika. Izay hita ao amin'ny ohabolana fahafito ambin'ny folo, toko fahafito ambin'ny folo tapany A. Averintsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy, izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra. Iarahantsika manao izany izao ny hira ao amin'ny FFPM, laharana fa 775 ihany. Jesosy efa didina petraka ao taminay tokoa ny mba hifankatiavanay. Izany tokoa no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ao izahay. Ko ankehitriny izay Jesosy dia manavao indray ny fanoloran-tenanay mba tena ho mpianatra ao tokoa. Ka mba tsy ho namana sarony fotsiny fa mba ho tena sakaiza mahatoky tahaka anao tokoa. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Miara-petraka isika.
tonga eo amin'ny fotoana izay hamakina sy hainona ny soratra masina isika ry havana, arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Genesisy na fiandohana. Genesisy 7:7 andiny 9 hatramin'ny 10. Genesisy 7:7 andiny 9 hatramin'ny 10. Mbola hotoizantsika zany araky ny filazantsarany Matio. Matio 2 andiny 1 hatramy amin'ny andiny 17. Matio 2 andiny 1 hatramin'ny 17. Ary faranatsika ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny mponina tany Korinto. Korintianina voalohany 2 andiny 3. Korintianina voalohany 2 andiny 3. Mialoha izany dia ivavaka isika angataka ny fanazavan'ny fanahy masina. Ivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra velona mandrakizay eo, fa mbola miteny sy miresaka aminay ianao amin'ny alalan'ny soratra masina. Ny fanahinao aniana zavan'ny teninao, atakaranay izay tianao ambara aminay. Mampianara anay hitondra tena tsara ka anaiky tsy misy fepetra amin'izay hitarian'ny fanahy masinao. Ry mpananatro, tomoera aminay mpanomponao. Omehery izahay anekenay fa i Jesosy Mesia no tomponay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Izao itsika dia hieno ampanajana ny teny n'Andriamanitra. Genesisy. Ry Joda, ho derainy raha lahanao ianao, ny tananao ho ao amin'ny vozy ny fahavalonao. Iankohaka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao, zanadio ny Joda, avy ny remby ianao anaka, mamitsaka, manjy toy ny liony izy, ary toy ny liombavy, ka izy no anaitra azy. Ny te-hipanjakana tsy hiala amin'ny Joda, na ny tena fanapana eo anelanelan'ny tongony, mandrapahatonga ny silo ka no azy ny firenena. Matio, amin'ny anaran'i Jesosy, filazana ny razan'i Jesosy. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba. Ary Jakoba niteraka ny Joda mirala avy. Ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara. Ary Fareza niteraka ny Ezrona. Ary Ezrona niteraka ny Rama. Ary Rama niteraka ny Abinadaba. Ary Abinadaba niteraka ny Nasona. Ary Nasona niteraka ny Salomona. Ary Salomona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba. Ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota. Ary Obeda niteraka ny Jese. Ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka. Ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria. Ary Solomona niteraka any Rehoboama. Ary Rehoboama niteraka ny Abia. Ary Abia niteraka ny Asa. Ary Asa niteraka ny Josafata. Ary Josafata niteraka ny Jorama. Ary Jorama niteraka ny Ozia. Ary Ozia niteraka ny Jotama. Ary Jotama niteraka ny Ahaza. Ary Ahaza niteraka ny Ezekia. Ary Ezekia niteraka ny Manase. Ary Manase niteraka ny Amona. Ary Amona niteraka ny Josia. Ary Josia niteraka ny Jekonia, mirala avy tamin'ny nifinjana tany Babilôna. Ary taorian'ny nifinjana tany Babilôna, Jekonia dia niteraka ny Sealtiela.
ary Sealtiela niteraka ny Zerobabela, ary Zerobabela niteraka ny Abihoda, ary Abihoda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Jadoka, ary Jadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Eioda, ary Eioda niteraka ny Eleazara, ary Eleazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 410, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny finjana tany Babilôna dia taranaka 410, ary hatramin'ny finjana tany Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 410. Epistily voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Korinto. Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatsareo. Fantatsareo fa fony jetlisy ianareo dia nentina tany amin'ny sampy mona arak'izay nitomana anareo. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ritsangantsika ry havana. Petraka ny fiangonana. Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Nanome loha hevitra famitinana ny teny fanevana anankiroa izay nakambana ny asin'ny famonjena ka mivaky toy izao zany. Asin'ny famonjena maharitra amin'ny fitoriana amin'ny fifaliana. Asin'ny famonjena maharitra amin'ny fitoriana amin'ny fifaliana. Io zany no famitinana lay salamo vakitsika tany amin'ny salamo 100 eo amin'ny 12 tapany 2. Vakitsika tanteraka moa salamo 100 tany amin'ny fiderana.
dia toy izany koa ny salamo faraky ambe folo am'zato ka ny andininy fahafolo dia ny tapany farany. Ry avina malalo amin'ny tompo araky ny hitantsika araka izany a dia salamo anankiroa no nakambana ary dia nisy tonana hevitra ho teny faneva ary tarigetra ho tanany ty atokopira asan'ny famonjena izay mankalaza an'Andriamanitra noho ny 50 taona izay niorenany sy ny asany teto amin'ity fitandremana misy antsika ity. Ny salamo faharaiky amby folo am'zato sy ny salamo fahazato dia samy salamo fiderana avokoa. Salamo fiderana. Ny salamo fahazato dia fiderana kapobeny no lazainao. Dia olona nahatsiaro ny fanambiana an'Andriamanitra ary nanao fanatitra ho fiderana an'Andriamanitra. Nahatsiaro ny fanambiana an'Andriamanitra dia manao fanatitra miderana Andriamanitra. Izay le salamo fahazato. Ary ny salamo faharaiky amby folo am'zato dia isany atao hoe salamo fiderana izy. Fa ny mampiavaka azy kosa dia isany antsoina hoe salamo aleloia lehibe izy. Salamo aleloia lehibe. Zany hoe amin'ny fotoana izay ankalazana an'Andriamanitra amin'ireny fotoan-dehibe izay ankalazainy jiosy ireny dia tsy maintsy vakina izany salamo faharaiky amby folo am'zato izany. Ary zay mahatonga azy hoe salamo aleloia lehibe. Ary Jesosy tao anatin'ny fotoana izay nanorena ny fanasana tamin'ny fotoanan'ny Paska izy nankalaza ny sedera dia ny hira ny aleloia lehibe izy ao anatin'izany fotoana nanorenana izany. Ary hitantsika fa salamo izay manambara ihany koa fanolorana haja sy voninahitra an'Andriamanitra ilay tompony fanekena ary tompony famonjena io salamo faharaiky amby folo am'zato io. Ary zay no tena hitiavan'ny fireneny Israely ny mamaky ireo salamo anankiroa ireo izay azo heverina fa tena misy lanjany lehibe tokoa eo amin'ny fiainam-panahiny izy ireo sy ny asa fanompoana mavahoaka an'Andriamanitra izany Israely izany. Eto ry havana dia hozaraina roa ny afatra araka io tenin'Andriamanitra io. Ny voalohany dia ny hoe mitory amin'ny fifaliana. Mitory amin'ny fifaliana. Ambara etỳ am-piandohana fa ny olona afaka hitory amin'ny fifaliana dia olona efa nanaiky an'i Jesosy Mesia. Izay no afaka hitory amin'ny fifaliana. Satria olona efa resy lahatra izany ary manaiky an'i Jesosy ho tompon'ny fiainana ka mangetaheta mba hizaran'izany ho an'ny hafa ihany koa. Ary moa vatsy zany mihitsy ingeny ataon'ny fireneny Israely ny hitory an'i Jehovah Andriamanitra mba hanekeny izao tontolo izao sy ny firenena rehetra fa Jehovah Andriamanitra iry ihany no Andriamanitra. Fa ny ankoatran'izay dia Andriamanitra izy. Ary zany no teny, zany no afatra ambara. Ao amin'ny Jehovah Andriamanitra no ahitan'izy ireo ny fitahian'ny tompo amin'ny fitondrany ity firenena ity ary ny anasoavan'Andriamanitra ny ety ambany masoandro manontolo. Ry havana malalo amin'ny tompo, raha mamaky izany sika ka mieritreritra ny hoe mitory amin'ny fifaliana izany dia izao ny zavatra azo tonona ao anatin'ny fanambarana ity hoe mitory amin'ny fifaliana ity. Voalohany dia olona manolo tena hanompo an'Andriamanitra no afaka mitory amin'ny fifaliana. Efa resy lahatra izy Jesosy no Mesia ary manolo tena hanompo an'Andriamanitra noho ny fahatsapany ilay fitiavan'Andriamanitra. Nareo asan'ny famonjena zany raha mitory amin'ny fifaliana dia tadidio tsara fa efa resy lahatra aloha hoe Jesosy mihitsy no Mesia, lay nandrasan'ny Jiosy, lay nitoriana tao amin'ny fanekena taloha ary nanolo teny ianareo hanompo an'Andriamanitra noho ny fahatsapana fa misy fitiavan'Andriamanitra tokoa no raisinareo teo amin'ny fiainanareo. Io fitiavan'Andriamanitra io zany no voalohany ary ny fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra no
nanesika hanolo-teny. Dia tsy zavatra kely zany nabitika fa zavatra isan'ny lehibe ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra natanteraka ny asany. Ny faharoa hita ao anatin'izany dia ny hoe mandahan-tena mihitsy hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Mandahan-tena mihitsy hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Nahoana? Satria eo no anehoana ny fakasitrahana izany fitahian'Andriamanitra izay nomeny ny tena izany. Ao zany ny hoe tena mandahan-tena mihitsy. Raha ny tena zany dia toy ny hoe tsinotsinona mihitsy manoloana izany fanoloran-tena sy ny anatanterahana ny asan'Andriamanitra ka ny ampandrosoana sy anitariny mbaindainy ny fanjakan'Andriamanitra arak'izany. Ry havana manalo amin'ny tompo, tsy mora ahy ity atao hoe mitory amin'ny fifaliana ity, fa mila fandavan-tena ary mila fanoloran-tena zany fitoriana zany, ka mba ho feno fifaliana manatotosa izany asa masina izany. Ny fanompoana an'Andriamanitra ry havana, raha mitodika manokana aminareo asiny famonjena, dia toriteny ankira sy fanoloran-tena ary atao hoe famoronana hira, izany no atao hoe mitoriteny ankira ao anatin'izany asanareo zany. Ao zany mitory manambara amin'ny alalan'ny feo, amin'ny alalan'ny atao hoe fandavan-tena mandrindry zany feo zany mba ho hipaika hatrany anaty aty fo sy aty fanahy ny olon'Andriamanitra any. Satria ny hira dia mahavoa sady mahavoa ny fo izy, mahavoa ihany koa ny saina. Mahavoa ny fo izy satria ny feony dia mampamolivoly ny fo amampanahy ary ny tonony mampisaina ny saina ka zava-dehibe zany. Ary ao anatin'izany koa ny famoronana hira. Dia izay indrindra ny tao manansaintsika hoe zavatra roa tsy afa-misaraka ny toriteny ankira sy ny famoronan-kira, satria vao manomboka mamorona ianao dia tsarovy tsara fa efa mitory ianao, ka mitory amin'ny tenanao ianao sady hitory amin'ny hafa ihany koa ny amin'izany hira noforononao zany. Manaraka an'izay zany asy ny famonjeny zany, raha mitory amin'ny fifaliana amin'ny alalan'ny hira dia fanambaram-pinoana ankira ihany koa zany. Ny olona mitory ankira dia manao fanambaram-pinoana mpabe maso. Zay ny tsarovy, ny olona rehefa mihira ianareo dia mieno anareo, mijery ianareo, mamantatra ny ataonareo eo am-panatanterahana zany. Fijoroana vavolombelona zany. Somary nanao vazivazy kely tao tokotany rehefa akasary. Hidira amin'izay ny ancien. Rehefa niditra ny ancien dia somary nikorotandrotana kely dia hoy ihany manao vazivazy tamin'ilay chorale teo hoe tena hita mihitsy hoe ancien reto, ancien chorale. Satria efa tsy mahay tsara tsony an'le milamina avy hatrany rehefa milahatra, fa mbola misafotofoto manao aloserina sisy. Zay zany. Ka tsy izay ny zavatra tena ambara amintsika eto fa le hoe fanambaram-pinoana ihany koa nge io hira io. Satria rehefa mihira nareo dia mieno ny olona, mijery ny olona, mamantatra ny olona inona ny teny ambarany, inona ny afatra vetesiny, manahoana ny famoahany azy. Ary zay fanambaram-pinoana azy. Ary ny fahatelo dia fijoroana vavolombelona kira. Fijoroana vavolombelona kira. Satria izay zesta rehetra ataonao eo dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny tononkira avokoa. Tsy maintsy ampifanarahana amin'ny tononkira avokoa. Fa tsy hoe tononkira mampamolivolo fanahy. Ny hira ataonao nefa ianao mipelipelika ohatran'ireny olona andeha andiha falifaly ireny. Tsy mifanaraka izany. Fa rehefa hira fifaliana dia mihetsiketsika amin'ny falifaly. Rehefa hira mitaona fibebahana dia tondra ho amin'izany koa ny fihetsika. Ary izay ny ilazana fijoroana vavolombelona ankira ihany koa io asa tanterahanareo. Izao ny tsarovy, ny tolo malagasy aza nahatsapa sy nahatsiaro hoe ny asa tao ankira tao vita tsy natao. Dikan'izany hoe rehefa ao anatin'izany hira zany ianao manao asana, manao fanompoana dia lavorary tomombana ary tonony ohatran'ny hoe tsy nisy asa sarana,
tsisy avizanana ny serana akory fa ao anatin'ny fifaliana rehefa manatanteraka asy ianao na mora na misarotra dia tsapanao sy tsaronao fa ao anatin'ny famitana ny asan'ny tompo anao mba hatanteraka ny sitrapony hatrany ry havana malala amin'ny tompo nanao fandiniana ary lasa ny eritreritra lalina tao anatin'ny fiandiniana ny tantaran'ny fiangonana 50 taona lasa nijoroany ty asy ny famonjeny ity dia ambarako aminareo ny zavatra tsaroko fa ny ray ampahavaliny ao anatin'ny dekona dia asy ny famonjena ray ampahavaliny na izy mbola asy ny famonjena na izy asy ny famonjena zokony zay no ao azay no hitanao ao ary ny akamarony zany ao anatin' reny olona manolo tena tonga mijoro eto reny hofiditsika dia jereo tsara fa olona nandalo tao anatin' zany asy ny famonjena zany avokoa ary eto dia miteny amintsika fa ny ray ampahaefatra ny borom-piangonana dia asy ny famonjena sely zany lazaiko zany fa raha mijery zany atao hoe borom-piangonana ankehitriny zany ianareo ka telo any amin'ny asy ny famonjena ao e telo no ao raha enina ny laika 7 hatramin'ny pastera dia ny atsasany manontolo zany asy ny famonjena ao anatiny zany borom-piangonana zany ary mitovitovy amin'izay hatrany hatrany isataona isataona tiana hambara amintsika ry havana dia isan'ny fikambanana tsy mihira fotsiny zany asy ny famonjena zany fa mitaiza olona ho olon'Andriamanitra manana andraikitra sy mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fiangonana mampijoro ny maha izy azy zany atao hoe FJKM mampary be famonjena zany 50 taona zay ho raha mandinika sy mieritreritra sy manadiady ny tantaran'ny fiangonana anao ka mijery ny olona ao anatin'izany asa fanompony zany dia mahitsy zany atao hoe statistika ambaran'ny mpitandriny izany zavatra faharoa ry havana dia izao maharitra amin'ny fanompona izay ny faharoa maharitra amin'ny fanompona rehefa mijery an'io teny fanevy io anao ary nisy tonana hevitra ny amin'ny hoe asy ny famonjena maharitra amin'ny fitoriana amin'ny fifaliana dia ny zavatra faharoa dia hoe maharitra amin'ny fanompona izay matoky ny famonjeny Jesosy Mesia no afaka maharitra sy miharitra amin'izany fanompony zany araka ny tenin'ny tompo manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana matoky fa izaho efa naresy izao tontolo izao zay matoky an'izany no maharitra sy miharitra amin'ny fanompony satria inona ny antony efa manana antoka izy ny amin'izay hatafavoany sy hivoany ho mpandresy amin'ny fitahiana mahatretrika satria ny fandresean'i Kristy no entiny manatanteraka ny asan'Andriamanitra sy ny fijoroany vavolombelona ary ny fanambarany ny finoany amin'ny zavatra rehetra izay ataony eto zany dia misy zavatra anankiroa koa tiako ampitaina amintsika ry havana ny voalohany dia izao ny olona maharitra amin'ny fanompona dia mahasedra ny sarotra rehetra satria tafiana hery ary omen'ny tompo fahaiza manao ento manompo tafiana hery ary omena fahaiza manao ento manompo inona moa no mahatonga an'izany izay le asan'ny fanahy dia ny fanahy masina mitaridalana izay mino dia mandray hery ary tsy mba fanahy osa fa fanahy mahery no nomena azy dia ireo izay mino an'i Kristy dia mino an'i Mesia izany ny faharoa olona volona izaka izay mitranga na manahirana na mahafinaritra na efa fatany zany na tsy ampoziny akory azy dia efa vonona amin'izany hatrany satria araka izay nambara teo olona efa manantena sy mitafy ny fandraisen'i Kristy ary eto raha ny mpanao salamo no jereny ary zahanao anatin'ity salamo faraka 100 ity dia ny olona zay mandroso amin'izany dia ny olona matahotra an'Andriamanitra
ary mahalala tsara an'Andriamanitra ary vonona katoan'Andriamanitra tanteraka. Izay no hitantsika eo rehefa mamaky isika io 10 amin'ny Salamo 120 io. Raha izany tokoa no tarigetra, izany ny tanjona, izany ny fampitezana, izany ny fanentanana ao anatiny zany antoko-piry zany dia tanteraka io tarigetra io. Azo iainana izany tenin'Andriamanitra zany, ka tsy misy zavatra mampiady hevitra na mampieritreritra hoe zany ve dia mba ho vita, fa azo irosoana tokoa. Ka eto afatra no apetraka ho anareo amin'izany atao hoe maharitra amin'ny fanompony zany ry asin'ny famonjena. Tandremo tsy efa ny teny faneva, fa anadinana anao amin'ny fitsarana io. Misy hira ny iraintsika teo hoe inona no avalinao rehefa tonga zany. Anadinana anao io no tarigetra ka tsy ho efa va, ary raha tsy efa deny zao dia efa omany ny fanaremana ny fiainana, ary onero izay rehetra tsy tanteraka tany aloha, ary ataovy mitombo izay ho avy rehetra. Satria tsy maintsy fiainanao, ary raha tsy fiainanao tsy vita. Ka ho anao izay manolo tena ho asin'ny famonjena, ary efa ao anatin'ny asin'ny famonjena atao fiainana izany. Ary tsy asin'ny famonjena ihany, fa indraindray tsika variny ao any asin'ny famonjena zany satria 50 taona izy. Fa zany afatra zany dia ho anao fiangonana manontolo, isika rehetra mpianakavy ny finoana. Ho atsika ihany koa zany satria ny afatry ny tompo ny tenin'Andriamanitra zay toriana izy ireo, na ankira na vavaka ataon'izy ireo ankira, sy izay rehetra mifanompona tanterahany ankira, dia eo amin'ny kianjan'Andriamanitra avokoa dia ato anatin'ny tempolo zany, ka iombonana ny fiangonana sy ny mpianakavy ny finoana manontolo, ka manana anjara amin'izany isika. Raha manaikitra isika izany an Jesosy Mesia dia fantatritsika fa no isika nino ny afatra sy ny tenin'Andriamanitra ary ny fitezana natao tao anatin'ny fiangonana izany. Ao anatin'izany koa dia tanterao amin'ny zoto ny fanompona, dia izy tokoa ny fifaliana sy ny faharetana ary ny atao hoe fafinaretana eo amin'ny fanatanterahana. Zany asan'Andriamanitra zany, ary zany no mitondra ilay fifaliana tanteraka. Ary io ny tenin'ny apôstôly Paoly matetika ny hoe mba ho tanteraka ny fifalianareo tahaka ny fahatanterahany fifaliantsika ao amin'ny Kristy. Ny olona ao amin'ny Kristy zany dia manana ny fifaliana tanteraka io. Ary io le fambaran'i Jesosy afatra napetraka tamin'ny 12 hoe rehefa tonga zany fanahy zany ka mampiray tanteraka ny mino sy ny mino avy rehetra, dia tanteraka ny fifaliana. Ry afaka malala ao amin'ny tompo, tsy ho an'ny asin'ny famonjena ihany zany fifaliana zany, fa isika mijery, isika mieno, isika mandray izay afatra ankira ataony no ny fitoriana hijoroany, dia afaka miombona amin'ny koa amin'ny fifaliana, ary miara-miasa amin'ny fanehoana ny fiderana sy ny fankasitrahana ary ny fanandratana ny volonahitran'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, fantatritsika tsara fa sarobidy ny asan'Andriamanitra, ary zany mahasarobidy ny asan'Andriamanitra zany dia ny mba tonga ny asan'Andriamanitra hita trahatrany ary hiazakazaka mihitsy azy, satria tsy ho tonga ny farany raha tsy efa mandray ny afatry ny tompo dia ny filazantsara ny olona rehetra. Hanadina n'Andriamanitra azy, ka tsy misy olona afaka hiala intsony amin'izay fotoana izay hoe zay tsy nahare, zay tsy mbola nitoriana, fa tsy maintsy mare izy tonga ny farany. Manana anjara izy asenao, ny asan'ny famonjena dia fitoriana ankira, ny asenao kosa inona? Ny asenao koa dia izao, tsy voatery ianao hitory ankira ihany, tsy voatery ianao hitory eny ambony pilipitra ihany, fa afaka mieno anao dia mitory amin'ny tenanao amin'ny alalan'izany teny eninao zany, mba hitombonao finoana sy fanantenana ary ahafahanao mandray andraikitra
sy adidy manao ny asan'andriamanitra arak'izay hitandrefianao. Amin'izay fotoan'izay isika rehetra dia afaka samylaza le teny mahafinaritra fanao ny apôstôly Paoly ka raisin'ny olona manana fanantenana manao hoe efa niady tsara, natateraka amin'ny fiazakazahako a, nitahirin'ny finoana, hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitra fiainana izay omeny tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehon'ny Koa. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ry asy ny famonjena mahareta amin'ny fitoriana amin'ny fifaliana. Ry vahoaka an'Andriamanitra eto ampaharibe famonjena mahareta amin'ny fitoriana amin'ny fifaliana. Ho voninahitry ny tompo ny fidy anao. Amen. Mbola harivavaka isika ry havana setrin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mamy teninao ry Tompo, milentika aty anatinay indray izay ny afatra hoentin'ny mpanomponao izany. Misaotra satria nahazo afatra vaovao indray izay hoentinay manohy ny asa fanomponanao. Menatra eo anatrehanao nefa izay satria maro dia maro ny fahasoavana izay arotsaka ao aminay, kanefa raha izany teny izany dia mahatonga sainana ihany. Nitory amin'ny fifaliana tokoa ve izahay? Joro vavolombelonao tokoa ve izahay? Nanana fandavan-tena tokoa ve izahay tamin'izany asa fitoriana izany? Fonanay aminao ry Tompo, tsy mendrika ao anatrehanao izahay. Fonanay aminao izay zavatra tsy tanterakay. Ary raha tokony hanao ny asa izay apetraka ao izay dia misy tsy efanay izany. Naharitra tamin'ny fanompoana ve izahay? Endry Tompo, indraindray izay mety hitan'ny-panahy mazoto manao ny fanompoana, kanefa tsy izany no isakao. Mifona ry Tompo, maro izany tsy fahatanterahana izany. Maro amin'izany afatra nolaisina teo izany no tsy vitanay, ka dia mangataka ny famelana aminao izahay. Betsaka ny fiteninay, betsaka ny fihetsikahy tsy mifanaraka akory amin'izay lazain'ny vavanay. Fona aminao izay ry Tompo. Mangataka aminao ary izahay ny amin'ny hoavin'ity sampana asa famonjena ity, izay afatra voaraina izay, izay teny fanevana izay, hitory amin'ny fifaliana, haharitra mandrakizay ny fanomponanao. Engany eo totosanay izany ry Tompo, aminay izay mamelona izany sampan'izany ankehitriny, rotsay aty aminay fa namasinao hafahanay mampiseho hatrany ny voninahitra ao. Ary izany asa sy adidy masina izay apetraka ao izany ry Tompo, dia engany tsy farana raha tsy tapitra izao tontolo izao. Dia hoentinay mamakivaky indray ny androm-piainanay ary Tompo izany afatra voarainay izany. Hanolo-tena ho anao indray izahay, hanompo anao ny tenanay ka dia omeo anay ny hery sy ny faharetam-po mba tsy ho very izay rehetra voarainay teto. Amen. Dia hanavao ny fanoloran-tenantsika isika, hiary hitsangantsika, hanonona ny fanekempinoana laharana voalohany. Hiary hitsangantsika. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Vertsiny, nijalana napaka Pontsy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, mahatika nalevina, nidina tany Efenatsika, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa,
aviany tsara ny velona sy ny maty ny fanay masinao fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Afaka mipetraka isika. Manompo an Jehova amin'ny fifaliana, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Salamo 100, 2, tapany A, 120, 10, tapany B. Fifaliana ho an'ny atoko-pihira sy ny famonjena ry havana, ny mitondra indray ny tatitry ny sampana eto amin'ny fiangonana, nanomboka ny alahady 19 jona 2024 hatramin'ny anio 4 desambra 2024. Raha vao ny sasaka ny taona ny 2020 amby dia somebiseby tsindrin-daona nanomana ity jobily izay ho avy. Fankalazana no ny tsena, komity iray nanao fanekena, fa mandra-pahatonga ny fotoana ny ralahady namaly fanasana na atao foana. Volana Desambra iny taona lasa imiany no sokafana am-pifaliana ary ilay fotoana mamy. Antsakira natrehin'izy tompo, vaovao koa ny fanamiana, moa tsy vonina iry anompo. Dia tsy lavitra fa teo eo ihany ny fampiratiana ireo fahatsiarovana tsy lany. Nandalo teo daholo ny rakitry ny tsia, teo koa ny fiarahana fa tombo-taona ny anao lahy. Fa raha nikasa ny olombelona, hay ny tompontsika efa nandahatra. Fivorim-be iray no natrehana, ny ampitson'io fiainana hafa no ny lahatra. Antsapana nampitaindavitra, tsy mbola nisy tahaka izany. Zoma masina namaritra, ny lalany azo fijaliana izany. Fa na teo aza ny safotofoton-drano, dia nampitaina foana ny hira. Nandraisam-peo atokantrano, hamikisana fanahy no ny rina. Ny fanahin'ireo mpikambana, io koa natao zava-dehibe. Fa izara inona moa izahay? Raha Jesosy Kristy aza tsy ato anatinay? Ary izany no nanesika anay, nanolotra ho anao ry amparibe. Iny herinandro iny, na dia tsy hoe be, fa mba hampiorina anao no fanirianay. Fa izao, ao andrefatrano ao dia atolotra ho anao gazety laharana manokana, boky kira sy volamena, raiso rehefa ahasoany tena. Ary raha tolaka eo ny andro, maika hiry izahay satria ho eo ianao. Izay ny lava ry fiangonana, fa isauranay ianao nanoana sy ny vavaka ao anay. O sanatria tsy ho vonina hitray. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ankehitriny dia hitsangana ny atoko-pihira sy ny famonjena hanatanteraka anjara hira iray.
olona maro no nandalo mpanompo maro ny vandimby adidinao iza ka manandrata ivonina hitrandriamanitra taona maro no nandalo mpanompo maro ny vandimby adidinao iza ka manandrata ivonina hitrandriamanitra dia tonga amin'ny raharahany fiangonana tsika riavana ka tsy na ny tompona andraikitra natanteraka izany. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Jaona voalohany toko faefatra andininy faharoa. Dia manantitra ny arahaba amin'ny anaran'ny Tompo ho antsika rehetra riavana, afaka mifanatitava sy miara-mideran'Andriamanitra indray amin'ity maraina ity. Miaraba manokana ny atoko-by rasy ny famonjena na hatratra ity ivon-jobily fa 50 taona ity. Manasanao ary hanaraka indray ny vaovaon'ny fiangonana. Anio alahady 9 Desambra alahady voalohany amin'ny volana.
andiniantsika lohahevitra vaovao eto nivonisan'ny FJKM, lohahevitra manao hoe manaiky an'i Jesosy Mesia ny mpino. Alahady faharoa amin'ny adventy kosa iomanantsika amin'ny fitsenana an'i Jesosy Kristy. Taratasy avy any ivelany. Avy amin'ny foibe FJKM ny toeram-panomanana mpitandrina faculté de théologie Ambatonakanga. Ho tanterahana ny alahady 13 Desambra ho avy izao ao amin'ny FJKM trano vato Ambatonakanga ny fanolorana délégationna pastoraly ho an'ny andiany iraka. Misy ny zanaky ny fiangonana dia Ramatora Zafindratsinana Mialon'Ory Finaritra Mpitandrina mivady ho tolorana izany. Avy amin'ny chaîne d'honnêteté, ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly. Ny filan-kevitry ny tohivaka ny fahamarinana na chaîne d'honnêteté dia manasa ny fiangonana hiarahan-kalaza ny herinandro ny fahamarinana. Ny 7 hatramin'ny 13 Desambra. Ny fandarana mahakasika izany moa dia azontsika jerena ao amin'ny fafana ao an-tokotany. Avy amin'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Manasa antsika hanatrika ny fanompoam-pivavahana ho fisaorana sy fideranan'Andriamanitra ary fakasitrahana ny mpanompony dia Andriamatora Koto lehibe mamy mivady izay andeha amin'ny fisotron-dronono. Izany dia ho tanterahana ny asabotsy 12 Desambra amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny FJKM Isotro Fitiavana. Taratasy avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Ho tanterahana ny zoma 12 Desambra ny krismasy ny synodam-paritany eny amin'ny FJKM Ambinitsoa fitahiana sy ny vondron'olona mpiara-mivavaka Anjazafoy. Koa manao antsoavo amin'ny fitandremana rehetra tao anavon'ny synodam-paritany mba hanolotra izay fohy ho fanampiana ireo any an-toerana. Toy izao kosa ny raharaha eto an-toerana. Araka ny efa iarahantsika malala ny ho alahady 9 Desambra, no ivo ny fankalazana n'Andriamanitra noho ny 15 taona ny atoko-pihira sy ny famonjena. Isaorantsika Andriamanitra ny tantana izany atoko-pihira izany, ka ahafahantsika manatanteraka izao fankalazana izao. Mandritra ny fotoanan'ny asa vavolombelona, no hitokanana ireo tsangam-baton'ny jobily, fanolorana sertifika ihany koa. Misy moa ny gazety laharana manokana izay nataon'izy ireo, ahitana ny tantaran'ny atoko-pihira sy fijoroana vavolombelona. Izany dia azontsika vidiana 10,000 ariary ao ivelany, ary anasanantsika ny fandraisana izany. Misy ihany koa ireo bokitira izay natao hiraketana ireo hira ahafantarantsika manokana ny asin'ny famonjena. Ao aorian'izao fanompoam-pivavahana izao dia isy ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo izay anasanantsika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra miara-miombom-bavaka eto. Ary amin'ny mahalahady voalohan'ny volana, isy ihany koa ny rakitra tsingerin-taona ho an'izay nahazo fahasoavana ny volana Desambra, Novambra aterina ety amin'ny altara. Ny rakitra an'io rakitra indroa, ny voalohany ho an'ny fiainan'ny fiangonana, ny rakitra faharoa kosa dia ho fiaraha-miasa sy ho fanohanana ny asan'ny atoko-pihira. Toy izao ireo fotoana amin'ny herinandro. Manomboka raha-pitso alatsinainy 7 Desambra ny herinandrom-bokatry ny sampana sekoly alahady, ahatsiaro am-bavaka izany sampana izany isika. Ny alatsinainy amin'ny 9 fotoana iarahana amin'ny AFF. Ny talata tolakandro kosa amin'ny 2 dia fotoanan'ny Dorcas. Tsarovy riavana fa efa miverina izao ny fanompoam-pivavahana isaky ny zoma hariva, ary toy ny mahazatra dia manomboka amin'ny 9:05 izany. Ny sabotsy maraina kosa amin'ny 9 dia maraim-bavao iarahana amin'ny sampana fifoazana. Amin'ny 7 fivorian'ny rantsana fanantenana. Ny tolakandro fivorian'ny sampana amin'ny taiza tanora, ny asin'ny famonjena, ny taniketsa ary ny sampatia. Manohy hatrany ny famakiana sy fianarana ny boky nosoratan'i Jaona isika, ka amin'ity herinandro ity dia ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko 4, andininy 7 ka hatramin'ny 5 miampy ny 12 no vakiantsika. Ny toy ihany koa ny fampianarana sy fanazavana ny boky ataon'ny mpitandrina isaky ny zoma hariva. Toy izao kosa ny indray mijery ny fandarana manokana eto amin'ny fiangonana amin'ity volana Desambra ity. 7 hatramin'ny 13 Desambra herinandrom-bokatry ny sekoly alahady, 14 ka hatramin'ny 20 Desambra herinandrom-bokatry ny fikambanan'ny mpitory filazantsara vita fiofanana, alahady 20 Desambra fizarana valisoa ho an'ireo afa-panadinana fanjakana sy ny fahalalana soratra masina. Azontsika atao no misoratra anarana ary manatitra izany ao amin'ny vata izay efa niomanany. Alatsinainy 20 ka hatramin'ny alakamisy 14 Desambra herinandro sambatra, zoma 15 Desambra krismasy sy ivon'ny voka-dehibe, alahady 17 Desambra alahadim-bokatry ny fikambanan'ny dekônina sy loholona, ary ny 30 Desambra hetsika famaranana ny taona izay tarihan'ny AFF.
toy izao kosa ny toetry ny vola tamin'ny herinandro. Rakitra voalohany sy faharoa 830 900 ariary, rakimpisaorana azy voady 60 000, adidy 35 000, tolo-tanana fanampinany any atsimo 413 000, rakitra mbaravarana nataontsika ho fanampinany any atsimo 612 800, voka-dehibe pasika voka-dehibe krismasy voaray tamin'ny alahady teo 2 280 000, rakitra nandritra ny herinandrom-bokatry ny atoko-pihira 202 900. Ireo rehetra ireo dia mitambatra ho 4 511 600 ariary. Fiantsona fanambadiana noho ny fiangonana ny taiza andretseheno rasomaharo haingony aina zanak'andriamatoa zakasoa kristian mivady dia ho ampakariny Ramaherson Rina toavina ho vadiny. Izy dia zanak'andriamatoa Ramaherson Celestin Andretsaka mivady. Ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia ho tanterahana ny sabotsy 12 Desambra ho avy izao amin'ny 10 Ramaraina eny amin'ny FPVM tany Nanandrano. Izao ny fiantsona fahatelo sady farany. Andriamatoa Veljaune Joseph Anissé, Andriamatoa Kotondrabe Bernard mivady, Andriamatoa Ndimbson Laurent, Andriamatoa Kotonarivo Léonard sy Ramatoa Zafindramavy Bertine, Andriamatoa Ndimbson Andretsy Ferakiaja mivady, dia faly mampandrehantsika ny fanambadian'ny zanany ny zafiny, Rakotoarivony Manotahina sy Ndimbson Manitrarivo Valérie. Ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia ho tanterahana ny alahady 13 Desambra amin'ny iray ora tolakandro eto amin'ny FJKM Parbe Famonjena. Izao no fiantsona fahatelo sady farany. Ramatoa Rakotony aina Rasetrason Lalao, Ramatoa Raharimbelo Odile, dia faly mampandrehantsika ny fanambadian'ny zanany, Rakotony aina Bonalala Kristian sy Raharimbelo Kantonandrasana Kristianina. Ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia ho tanterahana ny sabotsy 12 Desambra amin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny FJKM Parbe Famonjena. Izao no fiantsona fahatelo sady farany. Ramatoa Rakotondrambo Saoly, Andriamatoa Jaonarively Louis Hector mivady, Andriamatoa Rentsomamy mivady, dia faly mampandrehantsika ny fanambadian'ny zafiny ny zanany, Rakotondrambo Andriny aina sy Arentsoa Aingofi Kristia. Ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia ho tanterahana ny sabotsy 12 Desambra amin'ny 10 Ramaraina eto amin'ny FJKM Parbe Famonjena. Izao no fiantsona fahatelo sady farany. Filazana manjo ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana FJKM Parbe Famonjena, ny fikambanan'ny Diakonina sy olona ary ny sampanasa sy asa rehetra. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo fa ny malalanay Rajaonarson Andrenatenaina Lanto Diakonina dia natsonina ray ody any aminy tamin'ny alakamisy 3 Desambra lasa teo. Hoy ireo zanany Randriamanantena Tsioro sy Ramanuelina Sara mianadahavy, ny taizany Herinarivo Mendrika Fandresena mianadahavy, ary ireo retapo aminy Rajaonarson Dieudonné mivady sy ny zanaka manjafiny mianadahavy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hoentina miala ao amin'ny tranony ao Anjoy, rapitso alatsinainy 7 Desambra amin'ny 12 sasany. Entina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny FJKM Parbe Famonjena, mialohany ny anaterana azy eny amin'ny fiesa-pianakaviana eny Amboatavo Itosy. Ny famangina dia efa totosa. Toy izao kosa ireo taratasy avy amin'ny sampana sy ny vomiera, avy amin'ny vondrona fototra laika. Ny sakafom-pifaliana izay saiko ny tanterahana tamin'ny 20 Marsa lasa teo dia ho tanterahana ny alahady 13 Desambra amin'ny 12 ora eny amin'ny Espace Mateoti Avilo. Ny karatra efa lafo dia mbola manan-kery. Avy amin'ny gazety Taratry ny Famonjena. Efa mivoaka izao ny gazety laharana 7/5, koa asaina mpitiavana isika fiangonana hanjifa izany. Maro ireo lahatsoratra fitaizam-pinoana sahazan'ny tsirairay sy ireo tsara ho fantatra hita ao anatin'izany gazety izany. Ny komitin'ny gazety kosa sy ny mpikambana ao amin'ny tranokala dia antsoina hivory ny alahady 13 Desambra amin'ny 9 ora maraina ery amin'ny efitranon'ny gazety akany Rainy Mamonjy. Avy amin'ny sampana vokovoko manga. Miverina indray ny fivarotana
ranom-boankazo mahasalama amin'ny endriny vaovao izay ahitantsika azy satria dia natao mihidy ny tavoangy ary azo atokisana tsara ny fahadiovana. Raiso ary izany io fanohanana ny sampana. Avy amin'ny rantsana fanantenana. Anatanteraka fivoahana tsara ratsana fanantenana ny sabotsy 12 Desambra ho avy izao eny amin'ny Sahamaintso Analamandraka, izay manam-paniriana hampiditra ny zanany ao amin'ny rantsana fanantenana dia asaina mpitiavana hanatona ny latabatra fivarotana ranom-boankazo. Avy amin'ny sampana Dorcasy. Ny fivoriana amin'ny talata 9 Desambra ho avy izao dia andiniana ny loha hevitra hoe vehivavy tsara izay ho tarian'ny mpitandrina Aumônier AJRA Ranorovlolona Yvonne manomboka amin'ny roorany fotoana. Amin'io no anolorana ireo fanomezana voangona ho an'ny marary andraketana izay tena mila fanampiana. Avy amin'ny voameran'ny fifandraisana ho tanterahana ny zoma 12 Desambra ny Krismasy Synodam-paritany eny amin'ny FJKM Mambintsoa sy ny vondron'olona mpiara-mivavaka Anjazafoy. Entanina isika mpianakavy ny finoana ho amin'ny fanomezana PPN. Izany dia azontsika terina ny andavanandro aty am-piangonana. Ny fisoratana anarana ho an'ireo izay maniry ny andeha amin'izany kosa dia hatramin'ny talata 15 Desambra. Antsoina Ivory noho izany ny voameran'ny fifandraisana ny alahady 13 Desambra ao aorian'ny fanompoam-pivavahana. Ary farany ry havana avy amin'ny voameran'ny vola. Antsoina ny dekona sy ny loholona ary ny solotenan'ny sampana ho tonga hanatrika ny fivoriana fanao isam-bolana ny alarobia 7 Desambra ho avy izao amin'ny 9:30 eto amin'ny tanànan'ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Finaritra isika manaiky an'i Jesoa Mesia ry havana. Isaorantsika Andriamanitra no ny tombon'androm-pahasoavana nomeny antsika. Ankasitrahantsika ihany koa ny mpanompony nitondra amintsika ny raharaha sy ny vaovao tsara ho fantatra, andraisantsika ny andraikitra entina mampandroso ny fiangonana. Manentana antsika ry havana ho amin'ny fanoloran-tena fa amin'ny alahady ho avy izao, alahady 17 ny volana Desambra amin'ny 2:20 ny tolakandro no hanomboka ny fampianarana katekômena. Dia taitairo ny zanantsika any ary rehefa vonona dia aza mihembotra itsony fa io ny fotoan'ny fanomezantsika anombohany izany fotoana izany. Manarak'izay dia manentana antsika mpianakavy ny finoana ihany koa ry havana ny amin'ny voka-dehibe satria efa nanomboka izany voka-dehibe izany ny fanateram-bokatra izay tanterahan'ny fiangonana. Hifarana amin'ny alahady farany ity volana ity izany ary ny ivony kosa dia amin'ny Krismasy. Misy karazana fanatitra telo ry havana hita ao anatin'ny soratra masina izay nataon'ny firenen'i Israely tao amin'ny soratra masina fanekena taloha izany. Ny voalohany dia ny fanatim-pihavanana, io fanompoam-pivavahana izay atao ary ny fandraisana anjara ao anatin'izany. Ny faharoa dia fanatitra fanalam-boady, izany hoe fanatitra fanatanterahana ny voady izay natao. Ary ny fahatelo dia ny hoe fanaty-tsitrapo. Io fanaty-tsitrapo io izany no fanatitra ho tanterahantsika anehoantsika ny fanaterana ny atao hoe fanatitra atao voka-dehibe amin'ity taona 2024 ity. Izy tandrona kendrentsika ho ry havana ary ezahana mba ho vita ampandehanana ny asan'Andriamanitra na ny mamarana ity taona 2024 ity na ny etrehana ny fiandohany izany taona 2024 izany. Hoy ny soratra masina manao hoe manatena fanaty-tsitrapo izay omenao arak'izay hita iny Jehovahandriamanitra anao. Raha jerena izany tenin'ny soratra masina izany dia fanatitra izay tsara, heverinao fa tsara, izay no aterina ho an'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia ny hoe araky ny fitahian'Andriamanitra anao no anatanteranao izany koa. Hoy ny Salamo 119:9. Manomezany Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanisa eo akanjany. Izany andiny soratra masina izany koa no entina manentana antsika ry havana fa ny fanatanteram-panatitra dia ao amin'ny kianjan'ny tempolin'i Jehova na aty am-piangonana arak'izao atao hoe iainantsika izany fivavahana amin'Andriamanitra izany. Ary tanterahana amin'ny fahamarinana izany mba ho voninahitr'Andriamanitra izay anatotosantsika io fanatitra io izay ataontsika voka-dehibe. Noho izany indrindra ry havana, misy mpanao fanatitra anankiroa
tany amin'ny fendohaniny zanak'olombelona tany aloha tany dia kaina sy abela. Ny afatra ho antsika ry havana dia aza manao fanatitry kaina izay ny ratsy teo amin'ny vokatra izay azony no nateriny ka tsy nakasitran'Andriamanitra kanefa dia nahasositra azy zany ka dia nelonany ny zandrany. Fa ataovy fanatitry abela kosa izay tsara indrindra tamin'izay fiompiana nataony ka notahian'Andriamanitra no nateriny ho an'Andriamanitra ka sitrak'Andriamanitra izany fanatitra ataon'izany. Mba ho sitrak'Andriamanitra ihany koa ny fanatitra ataontsika ry havana dia izay tsara ary izay araka ny fitahian'Andriamanitra no aterintsika ho azy amin'ity voka-dehibe 20 atrentsika ity ihany koa. Mamarana izao fotoan'izao isika ry havana misy mpanompon'Andriamanitra teraka volana novambra ve manatrika an'izao fotoan'izao. Raha teraka volana novambra ianao dia mitsangana eny toerana fa hitondram-bavaka anao ny fiangonana. Izay teraka volana novambra tompoko misy ety ambany ary misy eny ambony. Izao ny tenin'ny soratra masina atolotra ho antsika. Isaia 4:4. Matokoa an Jehova mandrakizay, fa Jehova Tompo no vatolampy mandrakizay. Isaia 4:4. Hivavaka ho anareo ny fiangonana. Tompo, indreo ny mpanomponao fa mitsangana eto anatrehan'ireto vahoaka an'Andriamanitra ireto, no ny fitahianao sy ny fanampinanao ary ny tombonandro natolotra ho azy. Afaka nankalaza ny tsingerinandro naterahany araka tamin'ny fianakaviana izy tany etokantrano tany, ary miombona aina amin'ny fiangonana ankehitriny manoloana ny famondram-ponao. Tompo, tahio ireo mpanomponao ireo ary ataovy mitoetra tsara ho amin'ny fahatokinanao ho mandrakizay, satria ianao tokoa no vatolampy mandrakizay. Dia tombo amin'ny finoana sady aharitra amin'ny fanantenana, satria manaiky ianao Jesosy Mesia eo amin'ny fiainana izy. Dia ho anao Andriamanitra irian'ny voninahitra, misaotra mpamonjy eo. Amen. Anao rakitra ity amin'ny alitary ianareo ny hira ho ny firana fanampy ny laharana fa 430 no tanterahantsika. Ka ho tanterahana daholo ny andininy rehetra mandra-patateraky ny fanatitra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fanateranareo izany dia ho solom-pandresan-tanana dia misy takelaka kely io ho fahatsiarovana atolotry ny fiangonana. Mandroso amin'izany sika ry havana.
hanavao ny fanolorantenantsika amin'ny alalan'ny rakitra sy ny fanomezana indray isika ka tadidio fa izay manome ampifaliana no sitrak'Andriamanitra. Midy rahany Jehovah ary firenena rehetra, midy raha azy ireo olona rehetra fa lehibe ny famindram-pony amintsika. Ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Aleloia. Salamo fa 70 am'zato. Dia fahaly miarabantsika amin'ny anaran'ny tomponay ry havana ary dia manasa antsika ankehitriny iombona fosy fanahy amin'ireo mpianakavy ny finoana izay nanatanteraka amin'ny vady no atrehan'Andriamanitra ary manolotra rakim-pisaorana. Isaotra ny Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Rakosaorana 20,000 ariary ho atolotra ho voka-dehibe ny taona 24. Rem-pianakaviana iray natratra ny faha 4 taonany. Raha eo am-pelantananao no apetrako no aviko rehetra. Zany rem-pianakaviana zany dia mangataka ny hira fa amin'ny firana fanampiny fa 430 izay efa nataontsika tamin'ny fotoanan'ny rakitra anniversaire teo. Tompo, ampaherezo ny tanana miravoravo ary atanjao ny lohalika malemy. Ilay mpianakaviana iray mandalo fotoana sarotra dia sarotra eo amin'ny sehatry ny asa, mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ary mangataka ny hira 720 andininy voalohany izay atolotra ho an'ny mpianatra soratra masina, manolotra rakim-pisaorana 50,000 ariary. Ataontsika izany izao ny hira fa 720 andininy voalohany. Rakim-pisaorana, mpianakavy ny finoana iray manolotra rakim-pisaorana 400,000 ariary izay mitsinjara toy izao. Ao no ho an'ny asan'ny fiangonana 200,000 ariary, ho an'ny mpitandrina 100,000 ariary, ho an'ny sampana SMZM 50,000 ariary ary ho an'ny mpianatra soratra masin'ny fiangonana 50,000 ariary. Rakim-pisaorana, inona no avaloko an'i Jehovah no nysoa rehetra nataony taminay? Fianakaviana iray tonga Soeto Antananarivo manolotra rakim-pisaorana 200,000 ariary ho an'ny atoko-pihira azan'ny famonjena no izao 15 taona izao. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana amin'ny fiainana andavanandro, ny asa aman-draharaha sy ny fianaran'ny ankizy. Ny hira fa 170 no mantsika ankehitriny. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araky ny fikasany raha teo. Romanina 4:20,
porompon'andriamanitra ray misaotra ny tompo noho ny fitahiny sy ny fahasoavana maro arotsany tompo aminy. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ny gazety taratra ny famonjena, ho an'ny mpitandrina, ho an'ny mpiandro tanàna ny fiangonana. Mangataka ny hira fa raika amin'ny fitopolo amin'ny zato adiny faharoa ary mangataka ihany koa vavaka avy amin'ny fiangonana mba ahorovan'ny tompo hatrany mandrakariva ary dia maharitra ho atao amin'ny asa maharitra izay atao any am-pitan-dramasina. Ataontsika izany zao ny hira fa raika amin'ny fitopolo amin'ny zato andininy faharoa. Ny hira ao amin'ny firana fanampiny larana fahafito andininy voalohany no mantsika kehitriny sady tsara ianao ny mpanao tsara ampianaro ahy ny didinao. Salamo fa 5:70 andininy fa 7:20. Raha eo misaotra anao ny zanakao fa mbola nasianao sohatra any. Indro rakim-pisaorana izay tolotra ho anao ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana ary fankasitrahana feno manoloana fitahiana ahy rehetra izay nomenao ahy hatramin'izay. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ireo mpianatra soratra masina eto amin'ny fiangonana, mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana momba ny toy ny fianarako ary ny hoaviko. Ataontsika izany zao ny hira ao amin'ny firana fanampiny larana fahafito andininy voalohany. Hira misaotra anao zahay any Saolo Malala no mantsika kehitriny fa tsara Jehova mandrakizay ny famondram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Salamo 100:5. Tovavy ray misaotra sy mideran'Andriamanitra amin'ny fahasoavana rehetra nondraisiny nanomboka tamin'ny fahamena ara-pahasalamana ka hatramin'izao. Mbola metraka ny fiainany sy ny rehetra miandry eo am-pialatanan'Andriamanitra. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpianatra soratra masina ny fiangonana ary mangataka ny hira misaotra anao zahay any Saolo Malala izay tanterahantsika ankehitriny. Satana
Idiran'ny finoana laharana faharoa ambin'ny folo andininy voalohany feno tokony ny fanaya no amarana antsika n'izao voatsy raky mpisaoran'izao. Misaorany Jehovah ary fanayako ary izay rehetra atao anatiko, misaorany naramasina. Salamo fahatelo amby zato andininy voalohany. Fianakaviany iray misaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiny sy ny fahasoavany ary ny famandram-pony tsy tapaka isan'andro isan'andro. Manolotra ho an'ny toko-pirasa famonjena vola fandraisana anjara amin'ny tsangam-bato piano, tentina moa zany vola zany 600,000 ariary. Mangataka ny iran'ny finoana laharana faharoa ambin'ny folo andininy voalohany feno tokony fanahy. Mangataka vavaka ihany koa avy amin'ny fiangonana ho an'ny zanakay manomana fanadinana any ampitan-dranomasina. Alohan'ny anaovantsika an'izany hira zany dia andeha atolotra antsika aloha fampatarina antsika ny mikasika ny voka-dehibe voaray anio 6 décembre 2020. Ny androany zany dia nisy ny tonona anarina sy tononana ny vola sapana vokovokomanga 50,000 ariary. Ao no tonona ny anarana fa tsy tononana ny vola misy miisa 12 izy ireo Teraky Topola Raharson Norbert, Rasolofiny Zatovo Joël Ledy, Rahelson Lydia, Rahelson Emile, Rasofiny Aina Robinson Mianakavy, Ramaheriva Mianakavy, Rahelson Olga, Rajaofetra Adelina Mianakavy, Razafy Maefa Mamsoranaivo Mianakavy, Rabenandrasana John Mianakavy, Famira Bemila Mamy, Rasamy Manana Andria Misaina Mbolatina Mianakavy, Andria Mahery Hanitra Mianakavy, Andrianasolo Mampionina Mianakavy, Andrianirina Haingoniaiko Mianakavy, Ranefson Jackie Mianakavy. Totalin'ireo dia 1,755,000 ariary. Ary eo kosa ireo sady tsy tononana ny vola no tsy tononana ny anarana misy 5 izy ireo ary mitotaly 500,000 ariary. Ny voaray anio 6 décembre zany rehefa ataony totaly beany dia 220 ireo mpianakavy finoana tanteraka an'izany voka-dehibe zany ary 2,305,000 ariary ny fitambarany. Raha atao zany mitambatra tamin'izay azontsika nanomboka ny 22 novembre ka hatramin'ny 6 décembre dia 730 ny isan'ny mpianakavy finoana efa nanefa an'izany voka-dehibe zany ary ny voarayntsika hatreto dia 5,890,900 ariary. Dia tanterahantsika izany zao amaranana an'izao fotoana izao ny sira laharana faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ao amin'ny iran'ny finoana feno toky ny fanahy. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Dia hiaraka n'olotra izao fanatitra izao tsika ry havana koa andeha ataontsika eo mpitsanganana ny firana FPM 5,700 andiny voalohany hiary hitsangantsika. Oh
tonga eo amin'ny fotoana zavavolombelona isika riavana mangataka ireo tompona ndraikitra rehetra manam-pitenenana mba hiakatra ato anatin'ny alitara. Ny zavavolombelona dretsika dia ao anatin'izao ivo ny fahakalazana an'Andriamanitra no nijobily fa 50 taona ny asin'ny famonjeny izao. Dia toy izao no hitantsika ao anatin'izany fahakalazana izany ka andraisana anjara. Voalohany fijoroana vavolombelona, fitokanana takela-bato, fanolorana sy fitokanana ny tsangam-bato ary tsangam-bato ara-panahy. Izay zany no atrehantsika ao anatin'izao fotoana asa vavolombelona izao. Mangataka antsika tompoko mpandroso aty anaty alitara. Manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, marisa mandrakizay fiderana azy. Izany teny fanevana joro ny asy ny famondrena izany, ankalazan'Andriamanitra no jobily volamena izao, no entiko hiaravana ty anareo mpianakavy ny fonona rehetra, tonga etona. Finaritra riavana. Ampifaliana no hitondrana amintsika ny fijoroana vavolombelona toy izao, satria raha tamin'ny taona 827 no niketrehana tao amin'ny kristianina tanora zandriny na NSTK amin'izao fotoana izao, ny anangana antokopira na koa hoe koralina, dia misaotra an'Andriamanitra fa nijoro soamatsara ny antokopira sy ny famondrena ny Pentekosta 770. Fanatanjahantena sy fanoloran-tena ho aso ny famondrena. Mahagaga fa misy fandaharana dia alatr'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'olombelona, satria ny fiangonana, satria ny eto Toaparobe dia efa nieritreritra mba hoe anangana tokopira ny fiangonana zany, ka dia nisy taratasy tonga avy any amin'ny foibe ny FJKM tamin'izany fotoana izany 18 sy 20. Ny antso ny tanora fiangonana Folosandro eto Antananarivo izany Folosandro any, dia ireo manodidina tapiny ambony asany sotro fitiavana Analakely ary fananana baolina volley, fananana ataondreo fiangonandreo zany. Kanefa ny atao anatin'izay fotoana izay koa dia ny tanora STK teto Toaparobe dia nieritreritra ny hoe anangana ny atokopira aso ny famondrena, andeha anangana atokopira zany, dia fanotriny izy satria zao foibe ny antso, ny ato efa vonimbonina, ka dia ino moa natao zany dia vonona koa ny Aparobe andehanao an'le hoe ano fananana amin'le baolina volley zany, fananana folotrano zany eo. Kandro nivorina ny tanora moa dia le baolina natao tataon'ny stade gouvernement Mahamasina, tsika akaiky kely Mahamasina, dia mazava ho azy fa le tanora rehetra tao zany dia akaiky eto. Rehefa manao baolina tanora tsika tao Aparobe dia eto miara-miainga dia midina eo Mahamasina, zany hoe maro foana zany tsika, ary tena nazoto dia nandeha. Ary natao mifananana ny fananana baolina io dia mahavariana, zay hoe lahatra fa hoe zay nihevitra andeha hanao atokopira ireo mpanao baolina, tsy nihevitra hoe hiditra koralina. Nefa tamin'ireo mpanao baolina ireo niekebeazan'izy ireo lasy mivavy zany, dia lasa niditra tato amin'ny STK Zandriny. Mbola STK Zandriny izy tamin'izany fa mbola tsy nahazo anarana hoe aso ny famondrena, fa ny 770 manko vao nahazo ny anarana hoe aso ny famondrena. Gaga mihitsiny, fa zay ve mpanao baolina? Zany mpanao baolina zany misy équipe nationale de volleyball zany, misy mpanao volley nambaton'ny lita Olympia AST mpiangona tao Aparobe, tsy mahay mihira, fa lasa ino nataony? Andao tsy mahay mihira fa andao azy. Ny azy baolina dia mpanao baolina dia nitarita mpanao baolina ireo. Baolina tena fa mamalana marina fa ahitsy ny feo. Da teoriana ireo mpanao baolina ireo ihany, nalana vavy, lasa nahinira ho azy. Ary eo dia ninomboka teo nananganana an'ilay hoe vita amin'ny baolina sy mifanohitra tamin'izay fanasan'ny foibe FJKM zany, ka dia ny Aparobe foana no mitondra ny loka eto Aparobe tamin'izany fananana zany. Ary rehefa manatrika andreny moa zany tanora antsika teto tamin'izany dia ikika
soakoaka fanoanana zany ka hatramin'ny ao anaty firana nentina amin'izany tia zaza viamino mandeha dodolo fa tsy misy fetra hoe tsy mahazo irany zany eo amin'ny stade couvert ary tena niezaka dolo dia nahery fo koa zany mpanao baolitsika ka tafita dia izy a niaso ny tanora zany ny STK ny zandriny a no nahazo nitondra kopy zany a foa nalàna vavy a eto amin'ity tanànatsika ity dia teo dia tanteraka an'izay le fandriva zay nataoko hoe mifandahatra hoe misy ny fandaran'Andriamanitra zany ka dia natsangana tamin'io fotoana io dia fanozy le izy dia tsangana niaso ny famondrena ny 770 io zany tena daty ny fonany Antokopira aso ny famondrena 770 nananganana ny Antokopira io manarak'izay a farany tompoko lazana azy dia zao nanokana izy ako a dia ny Pentecôte 770 ka ny tao anatin'ny fikambanana tamin'io fotoana io a dia atao hoe zangamba ny zandriny indrindra tamin'izany 1970 kely indrindra sady zay fohy indrindra kely indrindra dia zao a nijoko vavolombelona zao dia mbola izaho mbola eto satria zay no ataoko hoe fandaran'Andriamanitra fa mbola izy mitahy sy mitrindro ary mitarika tamin'izany a zay tsy nieritreritra hoe ho tanora zany dia voatahika atao hoe mibaolina ve nitahika ny tanora ho tanora sa ny tanora lasa tany amin'ny baolina fa dia nilahatra atao dia forona ny azo ny famondrena ka ny Pentecoste 770 no nanokanana azy teto amin'ity fiangonana ity teo amin'ny 750 nisanay nitokanana teto ary misy maromaro mbola tazako ato sasany ego lehibe misy izy eo daholo nanatrina saoranareo tonga nanosona zao 50 taona misy tazako misy izy eo mbola tonga ary mbola matsara fa mbola hoe aso ny famondrena zany a ka dia zay nijoko vavolombelona fohy amin'ity 700 taona 700 taona ny aso ny famondrena ity sotra tompoko. Finaritra ary mpianaka avy amin'ny finoana ho fanohizana an'izao fijoroana vavolombelona izao dia irosontsika amin'ny fanokanana ny takela-bato eo amin'ny toerana misy ny ason'ny famonjena. Ndatahana ny ray aman-dreny mpitandrina miaraka amin'ny filohan'ny komity ary ireo filohan'ny ason'ny famonjena hiakatra ery ambony miaraka amin'ny filoha zany a solotena amin'ny birao. Noho izao fa 50 taona nijoroana sy niasan'ny Antokopira sy ny famonjena izao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana ilay tompo ny finoantsika no hitokanana ity takela-bato fahatserovana ity. Dia hiaraka natanteraka izany isika. Sy tombona ambitana. Angatahana ariavana ny filohan'ny komity ny Jobily hamaky izay voarakitra ato anatin'izao takela-bato izao. Toy izao a ny sokajeo ambony takelaka. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, synode apartany Antananarivo Andrefana, SPA 10, Jobily volamena asy ny famonjena
1970-2020 efitsika e mampaky be famonjena dia eo moa zany a ny logo an'ny jobily voninahitra Andriamanitra dia ny mpitanjona Gajonina Solofonikiana ny filohan'ny asin'ny famonjena Gobelanitra ny filohan'ny jobily Gabe Mila be Antamamy ampaky be fa 9 Desambra 2020. Tiaka ho an'ny tompo sikariavana. Iroso amin'ny fitokanany sika ny tsangam-bato. avy hatrany zany dia iroso eto ambany eto ireny solotenatsika ireny hitokana ny tsangam-bato fa 10 taona ny ason'ny famonjena. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiany ry havana, na dia tao aza ny fahaserana nanisy ny seho teto amin'ny firenena, na dia tsy afaka nanatateraka ireo hetsika sy fandaram-potoana samihafa aza, Andriamanitra mihevitra mandrakariva ny fiangonany. Tanteraka soamantsara ny faniriana sy ny fikasana izay efa miboboka tao anatiny reto atoko-pihira niaraka tamin'ny komity ny jobily fa 10 taona ny asin'ny famonjena. Indro ankehitriny tanteraka izany ary hatolony ho an'ny fiangonana ka hitokana izany ny mpitandrina sy ny solotenany borom-piangonana miaraka amin'ny président ny filohan'ny komity sy ny filohan'ny hasin'ny famonjena. Andeha sika efatra amin'ny rahalahy tompo. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitokananay ity tsangam-bato lehibe ity. Ho voninahitra Jesosy Kristy tomposika. Ny vavaka isika ry havana dia ao aorianany vavaka dia ho tendreny izy ity mba ho enontsika ny feony, ary rehefa enontsika ny feony dia mitehaka mafy isika sady mitsangana ao aorianan'izany. Ivavaka isika ry havana, Tompo isaoranay ianao fa Andriamanitra be fitiavana sady be indrafo, asehonao anatin'ny fotoana sarotra ny volonahitra ao ka endre ny fifalianay Tompo. Raha namakivaky volana maro zahay tsy afaka anao na inona na inona, ary nieritreritra fa atao ahoana no ametraka tsangam-bato ho an'ny fiangonana arak'izay no heverina sy ny volavolaina nandritry ny fotoana ela sy fotoana maro. Ankehitriny dia indreto zahay hitokana izany amin'ny anaranao mpamonjy, ary manolotra izany ho an'ny fiangonana hanatanterahana ny fanompoana masina atao anatin'ity vavahady ny lanitra ity. Tompo akasitrao izany fa natolotra ao anatin'ny fitiavana sy ny fandavatena ary finiavana tao amin'ireto komity ny jobily fa 10 taona sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra ary izay nanoana ihany koa, ary ny antoko-pihira azy ny famonjena izay feny 10 taona ny joroana. Anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ary Tompo Andriamanitray fa atao feno fifaliana kosa izahay, ka azy ny famonjena maharitra amin'ny fitoriana satria manana anao Kristy ka faly sady finaritra eo am-panantanterahana izany asa masina izany. Misaotra mpamonjy eo. Amen. Andeha hitsangana isika ry havana dia hitsangana isika dia ho tendreny ity piano ity piano tsara tarehy, mbola tsisy nitendry ka zao zany vao tendreny zany piano zany
rehefa vita ny fanendrena amin'ny piano dia tehaka isika aoriana ny tehaka ataontsika dia hira faneva ny zao 50 taona ny asy ny famonjeny izao. Ndao ary tompoko tenyreo a meo kely morceau anankiray ny fiangonana. Afaka mipetraka isika fiangonana ry havana hira faneva zany zao ano tendrena sy iraina.
mira framboavao an' Jehova, eny hira ho an' Jehova aho raha mbola velona koa. Zany tonkirany mpanao salamo zany no entina hiasa amin'ny famonjena mideran'Andriamanitra sy miarabanareo koa eto amin'ny fitandremana aparobe famonjena. Irosontsika amin'ny fizarana fitakelaka fahatserovana. Ao anatin'izany a misy dingana 5. Tsy ho lava izy nefa ny ataonay koa fa ao anatin'izany dingana 5 zany a no ahafahanareo malala bebe koa ny tantarany ny asa ny famonjena. Dia voalohany a hotolorana mari-pakasitrahana ny tsangam-bato ara-panahy. Ny asa ny famonjena tao anatin'ny 50 taona nitoriana dia natsangana tsangam-bato ara-panahy. Misy karazany roa izy ireo. Ingaventsika ny ray aman-dreny mpitandrina hanolotra azy rehefa aveo. Ny voalohany dia namoaka mpitandrina 3 ny asa ny famonjena. Ny faharoa nahatsangana ny topira taniketra ny asa ny famonjena. Tehaka tompoko noho izany asa ny famonjena ara-panahy izay. Zay. Ovakiko aminareo a ny voasoratra ao anatin'ny takelaka ho an'ny rehetra. Ny misy ny manokana ny manao soniato a dia ny mpitandrina Rarjaona, Robela Anitra, filohan'ny Amperinasa, Rabemila Mamy, filohan'ny komity. Fa ho an'ireo filoha kosa ny fandimby-teto a miampy ny sonian'ny filohan'ny FJKM ny mari-pakasitrahana. Izao no voasoratra ato. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, synode apartany Antananarivo Andrefana 20 SPA 10. Fitandremana Amparibe famonjena. Manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Salamo fahazato ny faharoa A sy ny salamo faraika amby 10 amby zato fa 10 B. Mari-pakasitrahana. Fankalazana n'Andriamanitra noho ny 50 taona ny antokopira asa ny famonjena 770 20 atolotra an'Andriamatoa sy Ramatoa isany. Tsangam-bato ara-panahy. Tsangam-bato ara-panahy tolotra ny Rahary lavitra Roland mpitandrina. Tsy eto izy a. Ny faharoa ho an'ny mpitandrina Sam Chuen Jacques Bruno. Ary ny fahatelo atolotra ny mpitandrina Ramilson Diamondra. Dia hiditra ny tsangam-bato faharoatsika dia ny amin'ny tsangam-bato ara-panahy dia ny fanolorana ny takelaka ho an'ny sampana taniketsa. Mangataka solotena ny taniketsa. Manomboka eto angamany dia ajanontsika kely le fiatampo amin'ilay tehaka fa manjary lava be tsika fa rehefa vita izy rehetra no hiaraka hitehaka sika. Ankehitriny dia irosontsika amin'ireo mpikambana nandrafitra ny asa ny famonjena ny tokanana teto tamin'ny 770. Andriamanana nirina feo voalohany zany a. Andriatry misetra Eusebie. Izy a dia anisan'ilay tanora zandriny a avy eo niditra asa ny famonjena. Feo faharoa izy tompoko. Andrian'laina Andrianasolo.
Andretsehny Gérard lalao Arvely Masy. Izy dia anisan'ireo bro voalohany teto amin'ny ason'ny famonjena, izy mitahiry vola ny ason'ny famonjena tamin'izany. Rabemila Ranarvelo Ana, feo voalohany soprano ary solista. Izy dia zanaky ny mpamorokira Ranaivo Ranarvelo, zafikeliny koa, zafikeliny Ranaivo, tena teraka tao anatin'ny hira izy zany. Rabemila Mambeanto, efa filohan'ny ny ason'ny famonjena izy ary zao filohan'ny komity zao. Rahaliva Sehenonoro, anisan'ireo tanora zandriny nivadika lasa chorale, soprano, solista tamin'izany andro zany. Rahaliva Vololo Lanjaka, dia mitovitovy ihany ny parcours-n'izy miravavy. Rary John Frank, anisan'ny beso nakotrokotroka tao aoriana teo Rajofetra John. Izy dia filohan'ilay tanora zandriny tamin'izany fotoan'izany. Anisan'ny mpamorokira, mpanarakira ary anisan'ny nampianatra anay, dia niditra izy nanangana. Isan'ireo olona 5 nanangana ny ason'ny famonjena. Rajaona Joely, feo faharoa izy tamin'izany. Rajaona Andremy Jacasson Olga Nirina, feo faharoa koa izy hatramin'izao. Rakotomalala Liliane, feo faharoa koa izy ary anisan'ireo ekipa volleyball araka ny tantarainy Rambelson Zanao teo. Ramalanjona Elia tsy eto fa any ampitan-dranomasina. Ramanoara Raharomalala Francine, feo voalohany tao amin'ny ason'ny famonjena. Rambelson Zanao, joro vavolombelona no 50 taona beso azy teto amin'ny ason'ny famonjena. Randretsarysolo Zanao, anisan'ny beso niezaka ihany izy nandritry ny moaly ariva sy androany namerina amin'ny beso fa efa 50 taona antsinira. Randrenaromanana Henri, isan'ny bro voalohany koa teto amin'ny ason'ny famonjena ary nitana ny toerana tamin'izany dia hoe commission adhésion. Nila natao mihitsy ny commission adhésion satria mila nanangona mpihira zay tamin'izany dia natao manokana izy ny tantana azy. Izy dia anisan'ilay tao amin'ilay comité logistika satria ny tomobiliny dia niasa andro manalina ho an'ny ason'ny famonjena ka tsy vao. Rasandomanana Doré, tsy maitsimaitisika. Rasoa Arifetra Lili, tsy eto fa any ampitan-dranomasina. Rasolofo Olivier, any ampitan-dranomasina koa. Feo fahatelo anisan'ilay mpanao baolina ary mpamorokira teto amin'ny ason'ny famonjena. Rasolondramanitra Clément, izy dia jereva amin'izao sorony izao fa anisan'ilay volleyball nazahoantsika ny kopy tamin'izany andro zany. Beso ny lehilahy. Rasolo Tsivery Aimé, tsy tonga izy fa anisan'ireo mpilalao baolina volleyball koa. Razanaparany Arlette, tsy eo Razanaparany Clément, anisan'ny beso ary tena andro manalina mihitsiny tao anatin'ilay ekipa logistika. Fa dia fitondrana, fitaterana ny ankizy mody hatramin'ny alina amin'ny tomobile dia tena nataony ampitiavana tokoa. Ary farany feo voalohany anisan'ny mangafeo Vololoanta Juliana. Mandra-pahatonga ny Juliana aty dia zao koa ny tsara ho fantatritsika. Teto amin'ny ason'ny famonjena, ny ason'ny famonjena dia nisy antoko zava-maneno nanaraka azy. Misy olo tena anankiroa tonga eto Andriamanoro Samy sy Andriamasinoro Rivo. Dia tamin'izany fotoan'izany dia nitarika ny orchestre tamin'izany Rakoto Arvony Noël dia zareo teo amin'ny clavier nampiny Edi Andriamanoro izy dia nampiny Seta Rajofetra. Teo amin'ny saxophone nisy amin'ny Frank Andriamanoro, Rivo Andriamasinoro, Samy Andriamanoro. Ny trompette nisy any Naivo Rabe Mananjara ary ny basy Tom Andriamanoro.
dia zao a omeko ny namanatondray a ny fanoizana fanonana ny takelaka ho an'ireo voalohany a reo filoha mifandimby dia avy eo ho an'ireo mpamorokira ary ny valosoa ho an'ireo nandray anjara tamin'ny fifananana logo sy ny famondronana mira fanefa. Toy izao raha riavana no voarakitra ao anatin'ny mari-pakasitrahana fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara synodam-paritany Antananarivo andrefana 10 fitandremana amparibe famonjena manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Salamo 112 tapany A, salamo 120 tapany B. Mari-pakasitrahana fankalazana an'Andriamanitra no ny 50 taona ny antoko-pihira hasy ny famonjena 770 20 atolotra an'Andriamatoa na Ramatoa filohan'ny fandimby notolorana anio alahady 9 desambra 20 manao soni amin'izany mari-pakasitrahana izany kosa Dr Irako Andriamasoa Ami mpitandrina, Raharjona Solofiny Irina mpitandrina, Robella Hanitra filoha amperinasany asin'ny famonjena, Rabemila Mamy filohan'ny komity 50 taona. Atolotra mialoha ety am-piandohana ny Andriamatoa sy Ramatoa. Rabemila Mamy Beanta. Ranivson Tsimba Andrianasy Benjamin. Rakotonirina Samy Dremahery, tsy eto izy fa any ampitan-dranomasina. Rabako Ralambonirina Jean-Jacques. Razafindrabe Alberto John Bam. Andriamatana Ery. Emilson Irimanana Enikadza. Ary Robella Hanitra. Manarak'izay dia iroso amin'ny fanolorana mari-pakasitrahana ireo mpamorokira ny hasin'ny famonjena indray isika. Mba hitsinjovantsika ny fotoana dia tsy amerina hamaky ny voarakitra ao anatin'ny mari-pakasitrahana intsony ao fa mitovy amin'ilay teo ihany saingy fankasitrahana momba ny mpamorokira indray kosa no eo amin'ny toeran'ny filohan'ny fandimby. Ary ny mpitandrina Raharjona Solofiny-Irina, ny filoha amperinasa Robella Hanitra ary ny filohan'ny Jobily Rabemila Mamy Beanta no manao soni izany mari-pakasitrahana izany. Atolotra ety am-piandohana hatrany ny Andriamatoa sy Ramatoa isany. Andremizaka Dominique. Andriamatana Ery. Emilson Irimanana Enikadza. Rabako Ralambonirina Jean-Jacques. Rabako Tovoery. Rabe Mananjara Vololona. Rafaralay Dimy Liva. Rajaofetra John.
Rajaofetra Serge any ampitan-dranomasina fa raha misy afaka maka ny mari-pakasitrahany misy fianakaviana eo na omena azy amin'ny faran'ny fotoana rehefa avy eo. Raha malanjaona ny Rina, raha Marson ny Aivitina, raha Marson Guy, raha Minovololona, raha Nivson Benja, raha Solofo Olivier any ampitan-dranomasina, raha zanak'olona Milson Saolonirina, ny alatsiny izy zao maraina izao noho ny fotoana mifanindry any amin'ny fitandremana misy azy fa raha riva izy eo. Robella Hanitra. Manohy isika riavana ny amin'ny fankasitrahana ireo ny fanindana tamin'ny hira faneva sy ny sary famantarana. Ireo telo voalohany amin'izany kosa no tolorana ny valisoa. Teo amin'ny hira faneva nahazo ny laharana voalohany Emilson Irimanana Enikajy, izay namorona ny hira faneva ny asin'ny famonjena mitondra ny lohateny hoe fitoriana ampifaliana. Izy no namorona ny tonony sy ny feony. Faharoa, Razafindrabe Alberto John Bam, miaraka tamin'ny mpandrindra Rafaralahy Liva, namorona ny hira fiderana sy fanompoana maharitra. Razafindrabe Alberto John Bam namorona ny tonony sy ny feony, Liva kosa teo amin'ny fandrindrana. Ary ny fahatelo, Rajaofetra John, namorona ny hira avia ianareo ry malala. Izy no namorona ny tonony sy ny feony. Teo amin'ny sary famantarana kosa nisy mianada izy ireo no nandray anjara ary dia nahazo ny laharana voalohany roa mitovy dia Rasolofon-draibe Miora Pamela sy Andriamizakason Toky Axel. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra riavana noho ny amin'ireny mpanompony izay ampiasainy ho fitaovana mahomby ho fitoriana ny anarany ireny. Amarana ny fotoana asa vavolombelona isika ka ny vavolombelona ny atao hoe tsangam-bato ara-panahy no anatanteraka teny fijoroana vavolombelona ary izarana fifampahirizina ho antsika. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ilay hoe Samsen Jack Bruno dia mpitandrina fantatro tokoa satria zokinay roa taona teo izy. Mandroso Ramilson Diamondra, fianao zao no eto dia ianao zany misolotena andreo tsangam-bato ara-panahy ireo. Ho aminareo rehetra rery havana ny fiadanan'ny tompo tsika Jesosy Kristy. Voninahitran'Andriamanitra irery ihany no hijoroako vavolombelona amintsika eto ny amin'izay fomba ny rosoko
ho mpiomana mpitandrina tao anatin'ny nidirako teto aparibe famonjena dia antondray manokana hoe hiditra antoko-pihira aho tamin'izany fotoana ary antoko-pihira mananaitra-kefa ary tsara mahafehy tsara ny hira dia niditra findra fiangonana teto dia niditra tao amin'ny asa famonjena rehefa tafiditra tao dia nahazo fitaizana maro fitaizana ara-panahy fitaizana amin'ny lafiny maro samihafa amin'ny fitantanana ary nandray andraikitra ihany koa ny fitambaran'ireny rehetra ireny no namola volay indrindra moa hoe nalefa hosolotena ny asa famonjena tao amin'ny sampanasa fitoriana filazantsara dia mbola nanamafy izany firosoana izany fa le tena hoe fahaterahana tamin'le firosoana lala kokoa dia teraka tato amin'ny hasin'ny famonjena satria afaka mandray andraikitra afaka miasa ary afaka mivelatra teo amin'ny lafiny ara-panahy izany na izay voaray tato na izay ananantena ka hozaraina dia ny tompo somatsara tato anatin'ny sampany ary ny tenin'Andriamanitra moa izay namola vola tao anatin'ireny fotoan'ireny dia ireo karazana hira rehetra ny tononkira-panahy mihitsy izay nentina iraina ary nisy fiantraikany betsaka taty-po tamin'ny saina tamin'ny toe-panahy rehetra ireny tononkira ireny izany dia izay no tiako zaraina amintsika izany fa tena zava-dehibe loatra ny fisian'ny hira fa sady mamelombelona mitondra aingam-panahy mitondra aina ihany koa ary rehefa tena iainana izy io dia tena mamola vola ary manova olona ry havana dia izay no hitomanantsika sy zaranantsika ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra dia ho antsika ny fiadanana amen. Ho famehezana ilay tsangam-bato ara-panahy teo indrindra noho ny fijoroan'ny sampana tany-ketsa eto aparibe famonjena dia hiaraka hanao hira iraisana izahay asin'ny famonjena sy ny tany-ketsa ho an'ny tompo aneny dera.
ry mpianakavin'ny finoana malala tsy afaka tsy teny ny tenako amin'ny mafolohan'ny komiti ny fahadimapolo taona nankalazantsika ny finoanany asyn'ny famonjena voalohany indrindra aloha dia fisorana an'Andriamanitra noho ny fahagagana lehibe azo lazaina hoe fahagagana nahavitana atsakany sy andavany zao fankalazany zao fantatsika ihany ny zavatra niseho teo amin'ny firenena ary betsaka ny aia sy ny tahotra nefa Jesosy Kristy izay kapitentsika izy nitondra ka ho tafita tsara tsika amin'izao tanjony zao. Manaraka izany dia fisaorana mitafotafo no atolotra ny fiangonana taritin'ny mpitandrina Rarojona Solofo Birao ny mpikambana mpianakavin'ny finoana rehetra eto Amparibe izay fantatsay fa nitsotro anay am-bavaka mba ho totosana zao fankalazana zao. Mitodika any aminao za zao moa natao hoe mitandra Rarojona mba misy takelaka fahatserovana zao fanamariana ny tojobily zao izay atolotra anao ary fahatelo farany dia matoa zao piano zao no azo natolotra androany dia satria efa voaefa daholo ny vidiny nisy tanjona zany hoe tokony hoe faina ny vidiny zay vao atolotra ny fiangonana ka tanteraka somatsara izany tompoko ny ahoana moa no natanteraka an'izany ny apahany ny atsasaky ny vidin'io piano io dia fianakaviana iray mpikambana taloha ary mainty milaly amin'izao fotoana atao amin'ny asyn'ny famonjena nanolotra azy ny atsasabidiny kosa ambiny dia entité telo no nanolotra azy. Voalohany aloha dia ireo ray aman-dreny mpanohana ny asyn'ny famonjena isorana be da be nareo tompoko. Faharoa ireo mainty milaly izay eto toerana na any ampitan-dranomasina misaotra an'Andriamanitra fa mpakasaka eran'izao tontolo izao mihitsy ny mpikambana ato amin'ny asyn'ny famonjena ary izy ireo dia nandray anjara mavitsika koa tamin'izao fankalazana zao. Ary ny fahatelo izay tsy kely indrindra dia ny mpikambana amin'izao fotoana izao ato amin'ny asyn'ny famonjena. Zany entité telo zany no nazahoana miaraka amin'ilay fianakaviana izay niteneniko voalohany no nazahoany zao piano zao dia raha laza saotra ny voninahitra reriany ho an'ny tompo fa izy no natonga zao tsy rehare mihitsy ho an'ireo nandray nareo ny participe izany fa voninahitra Andriamanitra ihany no natonga zao. Saotra tompo. Amen. Ity ampamaranana amin'izao asan'ny vavolombelona izao ry havana dia mahafaly indrindra ny antoko-pira hasy ny famonjena ny manolotra mofomamy ho fiombonanaina aminareo mpianakavin'ny finoana eo amin'ny firavan'ny fanompompivavahana amin'izao maraina izao dia eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia misaotra an'Andriamanitra indrindra isika ry havana afaka nanokana izay fotoana izay nentina nanamariana izao ivo ny fankalazana 50 taona ny hasin'ny famonjena izao. Ombantsika mandrakarivany ny tompo nananantsika faharetana ary ho tahin'Andriamanitra mandrakarivany ny asin'ny famonjena mbola vita mihoatra noho izay aorianany izao fotoana izao dia ny 50 taona manaraka indray. Iombona mivavaka isika ry havana. Misaotra anao izay ry tompo Andriamanitra io fa rehefa manaiky izay fa ianao Jesosy no Mesia dia
afaka hitory amin'ny fifaliana izany vaovao mahafaly izany izay ary aharitra amin'ny fanomponanao. Dia toy izany indrindra ny atserovanay fa rehefa manana anao izay Tompo dia mahavita ny zavatra rehetra, satria ny teninao raha teo ny efa nanambara fa ny zavatra rehetra dia hainy mino satria omenao izany fahafahamanao izany izy. Mitondram-bavaka izay ny fiangonanao Tompo. Ireo mpitondra fiangonana tsy hakanavaka, ny mpitory filazantsara rehetra koa, ary ny toerana toby izay karakarana reny madinika mino anao tratry ny tsy fahasalamany ireny. Entinay ambavaka ny kristianina rehetra eto amin'ity fitandremana misy anay ity Tompo, na ny eto antoerana afaka manatrika izao fotoana izao, na tsy afaka manatrika izao fotoana izao noho ny antony maro samihafa. Eny fa na ny zanaky ny fiangonana ny ampelezana ihany koa dia samy apetraka eo ampelantananao, satria samy matsiaro sy samy miara-miombom-bavaka aminay ao anatin'izao fanatanterahana ity jobily volamena ity izao. Mivavaka aminao izay Tompo ho an'ny ity antoko-pihira sy ny famonjeny ity sy ny komity izay najoronao mba hanatanterahana izany fankalazana anao Andriamanitra izany. Omba sy hijery azy ireo anao Tompo, ka hanonitra izay rehetra nahabangana sy nanimbinana teo amin'izy ireo tao anatin'ny fikarakarana rehetra mba hanehoana ilay voninahitra ao ka nametrahana tsangam-bato lehibe ho fananany ny fiangonana ary hoentina mampandroso manitatra ny ambaindainy ny fanjakanao. Mpamonjy eo raha ny satarin'androany izany dia hanehoana fa zava-dehibe sy sarobidy tokoa eo amin'ny fiombonana sy ny fiaraha-mivavaka izany tsangam-bato izany, ka tsy tsangam-bato jerena fotsiny fa tsangam-bato miasa mandritry ny fotoana indray izay ho lava ary rinay izany Tompo. Hitoetra mandrakariva hanandratanay feo voninahitry ny anaranao. Apetraka feno ampelantananao Tompo ny voka-dehibe izay ho tanterahan'ny fiangonana amin'ity taona 2024 ity. Ankininy eo ampelantananao ny fahafahan'ny mpianakavy ny finoana rehetra mandray anjara amin'izany mba ho tanteraka ny hoe tena fanaty sitrapo tokoa no totosain'ny mpianakavy ny finoana amin'ny fandraisana anjara amin'izany voka-dehibe izany. Entina iambavaka Tompo ireo sahirana, entina iambavaka Tompo ireo tsy salama, entina iambavaka Tompo ireo mana-manjo rehetra. Ianao no anakinanay ny fiainan'izy ireo ary hijery manokana azy ireo tsirairay avy koa. Vavaka aminao izay Tompo Andriamana nataka manokana mba homenao valim-bavaka amin'ny fotoana sisitrakao. Dia toy izany Tompo ny ametrahana eo ampelantananao koa ireo mpanomponao izay nanao rakim-pisaorana sy izay nanatanteraka voady izay efa notononona ka nentina mpianakavy ny finoanan-bavaka tao anatin'ny fo sy ny sainay ary ny fanahinay. Ary izany vavaka nasandratra izany dia akambanay raha teo Tompo ary farananay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo izay any an-danitra ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka neny an-danitra. Menenu izy an'za azo anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary iza mitondra anay amin'ny fakim-panahy, manafanay amin'ny ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.